Eny ara tokolasy topovavy dia alakamisy faharoa ny volana May 2024 de mitondra ny teny fiarabana ho antsika izay manaraka ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada indray amin'ity fiandohan'ny volana May ity de akoatran'izay dia mitondra ihany koa ny fisaorana ho an'ireo mpanaraka ny fandarana eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina marobe de marobe ianareo de akasitrahanay tokoa izay mitondra ny sosikevitra ary saroto mihitsy ianareo manontany rehefa tsy misy mifandarantsika satria io le teneniko hoe sady iantsoroana ny entena ny sakelehana misy ihany koa ny lolohavina sy ny sisa ho an'ny adidy amin'ny tanindrazana avokoa izany rehetrarehetra izany ny teknisianina faly Ramananarivo no mitarika ny ekipe teknika ao ambadika ao miaraka amin'ry lalaina ry tanjona reo andriambavilanitra teknisianina mpianadrara sy mpanao gazety mpianadrara zany dia akasitrahana avokoa miaraka amin'ireo mpanao gazety sy ireo namana rehetrarehetra miparitaka andretrany akoatran'izay dia anaovana kopakopatanana isika ny faritra rehetra izay nolalovanay ka niaraka nandritry ny herinandro maromaro izay tsapanay ary fantatray de fantatray tokoa fa tena miarakantsika satria de tena mahafantatra tsara nareo ny fisian'ny fandarana ary fantatrareo tsara ihany koa ny asarobidi ny zavatra ambarantsika eto sy ny tolona izay aherahantsika de kopakopatanana marobe de marobe tsy hitako tsony aiza ny anombohana sy amarana anazy fa ho an'ireo rehetra zay niaraka na any Anjanadore zany na any Mahabo zany na tany am-panotokana zany sy any amin'ny faritra maro samihafa Mahireza Fiadanana Ampangabe Ambohitra Manjaka ny Tetsy Ambatolampy tsy Mahafotsy ny any Ambato Emery Mandroso ny any Tanetibe Zazamanga any ambadika rehetrarehetra any nandalovana ny onana de misy koa faritra mbola iona antsika rehefa aveo mahitsy moa zany de efa tompo tanàna zany efa miona matetitetika saika isan'andro mihitsy aza satria lalana ifamezivezena dia miaraka amin'ireo atary akama rehetrarehetra de anaovana kopakopatanana nareo rehetrarehetra naiza toerana misy atsika zany ho an'ny faritra hafa dia ampiomaniko ianareo fa rehefa aveo dia andray namana any Vianomainty rano isika zay miaraka amin'ny vaillant candidat amin'ny firaisakina mety tsy tafaraka amintsika i vaillant candidat amin'ny firaisakina avy any Mainty rano rehefa aveo fa ny namana Vonjy no hiaraka amintsika rehefa aveo avy any Mainty rano zany akoatran'izay zany dia ezaka ny fampizarany vaovao amintsika ny tenako fa rehefa alakamisy moa zany dia ny soloam-bahoaka Madagasikara voafidy tetsy amin'ny district Anambohidratrimo sady mitarika ny lisitra firaisakina laharana fahatelo ao amin'ny district Anambohidratrimo ny député Mamy Rabenindrina no hiaraka amintsika rehefa aveo zany de kopakopatanany neny Avaradrano firaisakina eny Atsimondrano eny ny any Endramasina miaraka amin'ny Ramalanjaona Lalaina na dokotera Lalaina zay efa eny ambavantsika mihitsy amin'izao fotoana zao am'izay ale rehetrarehetra de iny dokotera Lalaina voavy ny tsabo nify mikarakara an'ireo tatsah vahoaka ny ambavolo rehetrarehetra any ny any Akazobe miaraka amin'ny pasteur Ravelona Nosy Mamitena ny any Antsirabe ry havako avy ry José Antony Andrianatenaina Olivier ny any Betafy miaraka amin'ry Meraliva ny any Ambatolampy ry Livabe sy ry Mamso ny any Mandoto miaraka amin'ry Natenaina de aizako Faratsio ry mily koa ao sur Justin tsy manaiky aminao za mihitsy na misy miezaka amin'seho mafy be ary ao Faratsio fa tsy miala aminao ry mily ao sy ny ekipa rehetra ry saorana ny ASPR etsika pro Ravalomanana zay anisan'ny manome tanana an'ireo candidat ny firaisakina zany sady mampahafantatra ny vondrona politika firaisakina ny ASPR etsika pro Ravalomanana no miantso ny fahamarony ny olo-pirenena ho avy amin'ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana May anatanteraka ny adidy amanandraikitra maha olo-pirenena hifidy marobe zany satria ampiakatra ny tahany fandraisana anjara isika misy antony sy dikany daholo zany rehetrarehetra izany ny any Manjakandriana miaraka amin'ry Henri William ny any Anjorobe ry Edisy ry Satarekany ny any efa mivombonina miantrana tsara mihitsy ny ekipa any
miaraka amin'ny rinalo moa zany any ambadika rehetrarehetra any ny eto andre voatra moa zany tsy tanysaina amintsika ntsony fa de efa manao azy rbogos ery amin'ny 6e 5e rifetra sirgirivo 4e miaraka amin'ny rinarandre masinory 3e felondralambo manana 2e arrondissement rastany bogosy ery amin'ny boribory tany voalohany ianitra razafy manatsoa zany rehetrarehetra zany mandrafitra ny ekipa ny any amin'ny faritra tomasina arzaki randretsalama miaraka ny tontonaina ny any tomasina faharory félix ny any asonerany vongo metaratody arino ny akamarehetra vavatenina ry kristofy tsy miala aminao mihitsy maro be de maro be fa miezaka amin'ny tanisa io zany de zay tonga ao an-tsaiko tsy maintsy tenenikeo rehefa aveo efa any amin'ny terrain daholo ny ekipa rehetra am'izao fotoana zao de mahafinaritra mifiraisakinantsika manodidina ao ambadiky ny kandida avokoa tsika rehetrarehetra zany ary de miezaka mitondra n'izay paikady rehetrarehetra nitanjona de zao any Tsimbazaza hanamaro isa anjany anteny miaram-pirenena zany ny volona politika firaisakiny eny ary satria mbola hanatanteraka ny adidy amanandraikitra rehefa aveo député membre Benrina satria hoy sady mpikambana ao anatin'ny bromaritry ny anteny miaram-pirenena izy ny solombavam-bahoaka perinasy izy no kandida ihany koa dia kasikety maro be no secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara ihany koa zany rehetrarehetra zany tsy maintsy arindra sy alama adiny ray eo ny arahantsika iresaka zavamisy sy ny lalana ny diavontsika atao anatin'ny herinandro vitsy zay sy ny mbola hoe azo resana ho anina Ambodratrimo zay efa miomantsika Ambodratrimo satria tafaraka foantsika isan'andro eny amin'ny terrain rehetrarehetra eny ary mahafinaritra fa de hita sy misoritra eny an-tavantsika le hoe firaisakina ary tena hanova zavatra tsika amin'ity firenena ity de hiresaka raharaham-pirenena satria misy raha tsy milamina eto amin'ny tanàna amin'izao fotoana izao ampaitokarena mpitantanarabola manampahaizana an'izany amin'ny député membre Benrina dia hiresaka amin'izay tsika satria misy zavatra mandalo manahirana maro be io zany efa saika isan'andro iainana an'izay hoe tsisy raha manjary eto Madagasikara de ho resahantsika zany amin'ny fomba fijerina mpahay-toekarena sy mpahay fitantanana momba ny tontolon'ny vola any membre Benrina zany tombony lehibe zany satria tena teknisiana sady mpahay lalana ihany koa no miaraka amintsika zany de ararotsika ny fotoana amin'ity androany ity ampiomanko zany rehefa avy eo miaraka amin'ny solotena mainty rano efa ambadika eo vonjy fa mbola manao fandaminana madinidinika sy kenkenina samihafa izy de iresaka amintsika izy rehefa avy eo zany de misaotra tsika rehetrarehetra moa rehefa avy eo mbola iresaka amin'ny tena firaisakina asehontsika satria na izay ary mba nihetsi-po satria tena misy zavatra maro be amin'ny endriky ny fanampiana zay asehontsika zany amin'ny hoe tsy avelana irery anareo kandida fa tena tsy maintsy miaraka amin'ny fametanana amin'ny fanotrona miaraka mitondra zay azo entintsika ao anatin'izao ady ambonana ho an'ny tanindrazan'izao de misaotra betsaka ho resako zay rehefa avy eo satria ny erikerika koa mahatondra dranany maro be ianareo no te hifanantona te hifandray tanana aminay hifandray aminay ary mame an'ireo antso sy larana samihafa zay de efa miantso ny fianakaviana any Ambodratrimo ary anany zay de efa miteniny namanay mpiara-miasa aminay sinsisy hifanohana ny firaisakena reny rehetrarehetra reny zay tena hoe à distance no igerentsika azy zany amin'ny alalan'ireo contact sy relation de tena ilaina tokoa zany de voaraiky tokoa zao izy zao de fisaorako ny ekipa rehetrarehetra miaraka ny rdadaleba any ambadika atsimo ny kopa fa de tena manao ny aintso zavatra ihany koa na dia tsy any amin'ny faritra Ambodratrimo raha misy azy fa de tena hoe mifanometanana mihitsy satria hoe nrehetrarehetra ao anatin'ity de komba iombonana ny ahafahantsika mahazo maro anisa ka anatanteraka andreo heverina zany fa fanavotana n'ity firenena ity député membre Benrina miarabanao ary miaraba faniry razafy manatany faniry razafo isika eo amin'ny ao Facebook eo miaraba ny mpiara-miasa rehetra ao lafiny teknika eo ambadika eo faly sy ny ekipa rehetra ny any amin'ny radio matahiny ambony eny dia miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana miarabantsika rehetra mpiaramonina miaraba ny malagasy rehetra tompoko zay ny fiarabana avy any amin'ny député membre Benrina fa andeha atao hoe fararaham-bavao farany herinandro teo député membre Benrina aloha zany tahaky mahazatra rehefa mivahiny eto ny avy any amin'ny district indrindrandrindra ireo solombavam-bahoaka zay tompo toeran'ny fandarana dia mitanisa an'ireo lalana ny diavina reo fiaonana reo fifampiainoana fifampiresahana samy hafa izany
de za mo efa tsy afeniny takan'le namana kandida ny iso hoe ranary tsy atory fahita de tafiaraka tamin'ny ranary tsy atory fahita mihitsy zay tamin'izao maty hoe teny bypass de tena mifonsa zany naman'zany ary de tena le retour en force mihitsy any ranary tsy atory fahita ny ao aiosy ao afaka andro vitsivitsy zany satria efa solombavam-boaka teo aloha ranary fa dia miaraka amin'ny firaisankina indray amin'izao fotoana izao goavana be zany fandraisana fanapaha-kevitra sy composition rehetrarehetra izany manerana ny Madagasikara zay le tiako tenenina hoe zay tadidiko aloha zany ao anatin'le durako de hoentiko amintsika tsiraikaraika eto zany fa ndraindray koa misy misavoretaka ihany zany fa raha vao manonona fotsiny nareo district de fa avy zany satria amin'ny akabeany de asaika fatapatatro ihany zany ny any amin'ireo toerana maro samihafa député membre Bendrina tany am'zena le rehetrarehetra tany amin'ny fifampiainoana fampahafantarana ny firaisankina fampahafantarana ny kandida ny fanetanana ny olona ho avy hifidy rehefa tonga ny vanim-potoana ny fifidianana anisan'ny azakazahanao zany niaraka tamin'ny ekipa sika moa miara mifanotriny eo foana isan'andro de ahoana sy ahoana indray ny am'zany rehetrarehetra zany ara ny am'izay tokony eo tsara ho fantatra indrindra ny am'ireo fampitakafatra makany an'ireo vahoaka ao anatin'ny district Ambohidratrimo 720 commune 420 sy 300 fokotany somary azo lazaina hoe mirona makany amin'ny fifidianana aloha ny asa tatoato amin'ny akapobeny ny rehefa miresaka hoe fifidianana de misy karazany io zany tsika moa zao mbola ao anatin'ilay vanim-potoana fiomanana makany amin'ny fampelezan-kevitra na izany na tsy zany ary ny zavatra atao faniry atao anatin'ny andro maromaro farany herinandro vitsivitsy dia tsy maintsy amboaritsika ny fotoanatsika afahantsika mitazona an'ireo andraikitra isan-karazany ny asa amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ny anivon'ny district tsy azo ajanona satria mbola solom-bavam-bahoaka perinasy tsika ny asa birao maharitra mpikambanao birao maharitra eo anivon'ny anteny miera-pirenena tsy maintsy atao isan'andro indrindraindrindra am'izao fiomanana ho amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany zao amin'ity taona 2024 ity zay isokatra amin'ny talata izao zany hoe ifanindran-dalana zany ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny anteny miera rotonta sy ny fampelezan-kevitra mandritry ny 20 andro eo de tsy maintsy adidy daholo reo asa daholo reo tsy maintsy tanterahana zany zavatra zany de hoy ateo hoe aty amin'ny fiomanana de tsy maintsy efa arindro zany zavatra zany no amafisina kokoa ny fiaonana tamintsika teny fotony tato anatin'ny herinandro vitsivitsy farany satria zay le fiomanana ho amin'ny fifidianana misy andraikitra ao tsy hoe amin'ny mahakandida fotsiny fa eo solombavam-bahoaka mpanao politika mpisehatra amin'ny fiainam-pirenena na tsy kandida aza tokony handray an'izay andraikitra zay de tsy ninona zany fa ny fanetanana ny mpifidy fampafaratarana ny mpifidy fa hisy ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 2020 ny volana May zao ary ny fanetanana azy ireo iomana hiatrika an'izany fifidianana zany handray anjara n'izany fifidianana zany fiteniko foana ny hoe raha misy ny mpisehatra ara-pifidianana dia ny mpifidy ny voalohany rehefa tsy misy ny mpifidy de tsy misy ny fifidianana rehefa ambany ny tahan'ny fandraisana anjara mpifidy de tsy misy lanja ny fifidianana toy ilay nitranga tamin'ny fifidianana farany teo ary zay no mahatonga atsika miteny hoe avadiky tsika ny rasa amin'ity indray mitoraka ity satria tsika teo ny teny hoe tsy mifidy tamin'ilay fifidianana filoham-pirenena no ny antony maro efa fantatritsika fa nisy ny fifidianana amboletra fa amin'ity indray mitoraka ity avadiky tsika samy mahalala tsika fa zara raha nisy 20 isan-jato nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny amboamboarina ny akoatr'izay fa amin'ity indray mitoraka ity ataotsika ilay 70 isan-jato no mandeha mandray anjara miatrika n'ity fifidianana 20 May 2024 ity ary zay no mahatonga tsika tompona andraikitra averiko hoe isika sy isika zay mahatsiaro tena fa manana andraikitra eny fa na de olo-pirenena tsotra aza miresaka ampiaramonina miresaka mpiray-trano de milaza hoe miomana fa isy fifidianana fa 20 volana May ny fiomanana moa zany de fa
nandefa volana maromaro faran'izay ary fatatsika fa misy ny tsy azo hitovirana eo amin'ny tetiandro raha zay fiomanan'izay kanefa na izany na tsy zany ara tsy misy tary zany ao anatin'izany fiomanana zany tiako resahana am'izay de lay hoe misoratra any anatin'ny lisym-pifidianana ve lisitry mpifidy ve ny anaranao samy lo manamarina averiny zay samy manamarina atram'izao azo amarininy zany na de efa nisy efa voalaza raha hoe efa dila ireo dingana zay datin'ireo dingana zay efa tokony natao fa faravaratsy ny aloha mba fantatra hoe voasoratra ve sa tsy voasoratra avy eo hitatsika eo ahoana ny fomba hikarakarana azy raha sandatria tsy voasoratra any fa akoatr'izay a dia anisan'ny adidy sy apetraka andraikitra napetraka taminay eto indray a de miresaka amin'ny mahakandida voasoratra ny anatin'ny manda zay nomen'ny vondrona politika firaisakina birao politika nasionaly ny firaisakina ny andraikitra sy ny adidy miandry ny kandida rehetra anisan'zany ny fampahafantarana ny kandida any amin'ny faritra rehetra mandrafitra ny farim-pifidianana ilatsahany fampahafantarana ny kandida hoy ah fampahafantarana ny fisiny kandida fampahafantarana ny kandida mbola tsy miditra ny fampelezan-kevitra tsika mbola tsy mifandresy lahatra tsika fa miresaka fotsiny hoe isy fifidianana amin'ny fahasivy am'roapolo volana me reto avy ny kandida fa amin'ny alaroby zao anomboka ny tena fotoana ny fampelezan-kevitra antsika mifampitady antsika mifampitady amin'ny resaka fifandresen-dahatra any am'ireo vahoaka ireo amin'ny resaka fandresen-dahatra n'ireo mpiaramonina ireo zany hoe isika aty amin'ny fanoerana isika aty amin'ny vondrana firaisakina dia mila miomana tsika tompona andraikitra isika efa mahalala de mila miomana mampita ny afatra manomboka amin'ny alaroby zao any am'ireo mpifidy sy any am'ireo tanàna rehetra zay ale ka eto a de manararoatra maneho fisaorana sy fankasitrahana reo rehetra miaona atao ato anatin'ny herinandro isaky ny herinandro moa tsika miaona eto tany amin'ny tanàna rehetrarehetra tany a maromaro ny commune sy tanàna sy vohitra ny lalovana tena betsaka ianareo mpiaramonina no sy olo-pirenena zay tafaresaka taminay a za moa raha mbodratrimo resahana dia isika amin'ny distrika iny de zatra manasaraka ny faritra farafakeliny hoefatra fa indraindray raha tafakatra enina arakaraky ny filatsika n'lay asa ho tanterahana de saika tafahoana tato anatin'ny herinandro tsika tao am'ireo faritra rehetra zay misy any amin'ny distrika ny ambodratrimo ny aontsika tany amin'ny faritra tsy mikopa ny aontsika nitety aniny faritra andrefana any aizy ty izy mahitsy izy le ataotsika hoe moriandro sy ny sisiny tafahoantsika any amin'ny faritra avaratra lay ataotsika hoe zone 4 iny nandritra n'izay herinandro zay ary ny atsinanana sy afovoany moa de efa hivezivezena isan'andro ao ka dia manantitra ny kopatanana ho atsika rehetra tamin'ireny tanàna ny lalovana ireny hoy aho teo hoe betsaka ny afatra napetraka fa miomany sika ao anatin'izay na izany na tsy zany ara eto a de maneho ihany hoe somary manaitra ny zavatra eno any ambany vohitra any fa mbola maroko ireo ponina olo-pirenena any am'ireny faritra ambany vohitra ireny no gaga hoe anga misy fifidianana toato zay indrindra ny mahatonga atsika anao an'le ezaka ny tena haiko sao de sanatria inina atao na hoe adidy tsy efan'izay tena tompony andraikitra voalohany misy vaomiera manokana eto misahana ny fifidianana izay mino a fa misy ny voy sampana serasera misy ny fampitam-baovao a misy ny fampifandraisana ny vahoaka mpifidy sy ny rafim-panjakana tokony ho amafisina atao anatin'ny andro sy herinandro vitsivitsy farany reto ny fanentanana ny olona avy am'ireo tompona andraikitra ara-panjakana any anatin'ireny vaomira ireny a ny amin'ny fisiny fifidiana io fa tena manaitra no hoe midina any am'ireny miditra anaty tsena amin'ny andro tsena de mbola be de be ny olona gaga hoe fa nga isy fifidianana toato fa roviana ny misy fifidianana sy ny sisa sy ny sisa zay faniriny tsara tsetsatsesa tsy aritra kely ao anatin'le ny ainana tato anatin'ny herinandro farany zany a
fa io moa tantara mitoy a vo miala eto tsika dia alohan'ny maizina ny andro de mbola misy tanàna hafa mbola tsy diana rehefa vita ny asa eny anivon'ny anteny miera-pirenena rehefa avy eo fa ny zava-misy any koa député Mambrabendrina ary azo tsika fitarainana maro samihafa de ny hoe misy atrany ny endriky ny fanerena any amin'ny toerana samihafa any eo aho zao de nahazo vaovao tsy any ambanivola fa manodidina n'Andrenivohitra eto any amin'ny hoe de tambatambazana fizaraham-bary ray ny olona de ampiasaina mafy ny sefoko tany amina faritra samihafa de misy any koa ny fampiasana an'ireo mpampianatra reo tompona ndraikitra nitendrena eny anivon'ny commune samihafa eny zany a sy ireo heverina fa manana didy manandraikitra ny fitantanan-draharaha eny anivon'ny commune eny any koa zany de tsara angamba no hitondrana député Mambrabendrina reo afatrafatra ny amin'ny hoe tena malalaka ny atao hoe fifidianana ary ny fifidianana dia tsy hanozongozonana mihitsy ny safidy ara-tsaina sy ny ao anatin'ny tena hoe zoan'ny olom-pirenena zany manoloana an'leo hoe tena betsaka zany reo endrik'ireo teritery maro samihafa sy karazany hoe fampanantenana tambony sy ohatrany hoe filafila ratahiny zany ka tsy manatanteraka an'ireo heverina zany fa filana an'ireo olona zay miaradia moa zany matetika amin'ny fitondrana ny zava-misy farany teo ara de tsy afenina fa tena tahaka nyity trangatany mahajanga ty de tena nanairany tompona andraikitra anankiray professeur anankiray mihitsy satria de mivoaka teny amin'ny tambajotra sosialy izy ty tafiditra any an-tranotsekoly mihitsy ny kandida ty ray tao mahajanga tao manao fizaran-javatra de any no mitondra ny t-shirt misy ny numéro an'ilay kandidaty sy ny lokony misy azy araky ny zava-misy miparitaka tamin'ny tambajotra aiza am'izany fotoana zany ny eo anivon'ny ACC sy ny CENI zany satria de fioara-pefy zany tsy fanajana izany ny lalàna mifehy ny fifidianana ireo toerana samihafa ihany koa ohatra de hoe trano-tsekoly no ametrahany sasany tena hoe mari-pamantarana banderole lehibe de lehibe mihitsy tsy azo atao zany rehefa ao anatin'izay hoe fanana ny fanjakana izany de zay ngamba ny mila mafisina député Mambrabendrina ianao moa hoe tsy voasambany niatrika fifidianana fa nanana expérience na fifidianana nandritry ny 20 taona heverina fa ilain'ny vahoaka naiza zany rehetrarehetra zany mba hahafantarana ny amin'ny tokony hikajiana ho mariky ny fitoviana ho an'ny kandida rehetra tsy fampiasana an'izany fahefam-panjakana sy fitaovam-panjakana ary olo-panjakana izany amin'ny fivanim-potoana fifidianana sara am'izao tsy voeta amin'ity fitondram-panjakana ity fa ary tsy hoe eto Madagasikara ihany de anisan'ny ezahana apetraka amin'ny fiomanana ny hoe tsy ombany ny fitondram-panjakana na amin'ny atsina ny eroa fomba fitenitsika teto Madagasikara zany atao hoe kandidam-panjakana zany ary ny fiovaovana teo amin'ny fitantanana ny fifidianana amin'ny ankapobeny teo amin'ny hoe mipitatana ny fifidianana sy ny fomba hitantanana azy de zay indrindra no mahatonga atsika mitady ny tsaratsara kokoa hatrany mba azona antoka an'izany tsy fitanilana eo amin'ny fitantanan-draharaha-panjakana zany tsaroantsika tsara faniry tany amin'ny fotoana tany aloha tany ny gouvernemanta mihitsy no mitatana fifidianana ny ministera ny atitany mihitsy no misahana ny fifidianana manomboka any amin'ny fanomanana rehetra ka hatrany amin'ny famoahana vokatra tsy iverenantsika amin'ny atsipiriany hoe inona zahatra nitranga tamin'izany de avy eo efa nampiasaina teto Madagasikara zany atao hoe CES commission électorale spéciale nagnamby zay faniry efa nampiasaintsika teto zany mba ahafahana manala atao hoe manala arak'izay azo atao eo ambany fitantanany fitondram-panjakana zany hoe gouvernemanta zany ny fitantanana sy mifandrindrana ny fifidianana amin'ny ankapobeny CES ihany fa CNE angambany CNE resaka ay CES fitsarana cour électorale CES marina zany fa ny CNE avy eo taty aoriana ny ainatsika am'izao fotoana zao ny atao hoe CENI
ny nandritra ny fotoana tetezamita moa izy natao hoe senita raha ny tena marina zay le teneniko hoe eran'izao tontolo zao tarafina avy amin'ny ataon'ny firenena hafa foana ny afahantsika mahita hoe inona no rafitra afahantsika mitantana ny fifidianana ialana amin'ny fifampiahiahina ialana amin'ny tsy fifampitokisana eo amin'ny fitantanana ny fifidianana ka ialana amin'ny olana sy ny mety savorovoro aorian'ny fifidianana satria efa ny ainatsika teto Madagasikara impiry zany hoe vita fifidianana de misy savorovoro inona ny antony satria tsy mifampatoky ary mbola izany na tonga atsika ny antso na tonga atsika tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny satria efa roa taona talohany iny tsika de efa ny antso hoe mbola mifampiahiah mbola tsy mifampatoky ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny fitantanana ny fifidianana na de efa misy arany seni zay efa eritreretina hoe mahaleo tena zay maifarany azy amin'le hoe indépendant de mbola rehefa samy mandinika ireo mpikirakira ny fifidianana reo mpisehatra re-pifidianana de samy mahita hoe mbola tsy ampy zay indépendance zay fahaleovateny zay teo koa ohatra resaka CES sika teo cour électoral spécial cour électoral spécial fatatsika hoe karaza-pifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavam-bahoaka de ny HCC no mitsara azy mitsara ny fifanolanana mety isy zany sy mamoaka mivoaka mpifidianana farany fifidianana be ny tanàna fifidianana mpanolontsaina ny tanàna dia ny tribunaly administratif no mitsara azy de teo mametraka hoe ahoana mihitsy moa zany ahoana no isin'ny fifampitokisana feno ao anatin'izany satria any anatin'ny seni manana solotena ofisialy miasa ao amin'ny seni ny HCC zany hoe raha itsara ny HCC rehefa avy eo inona moa ny tsarainy inona no mafisiny na inona no disony ny zavatra voakan'ny seni satria seni manangona ny vokatra vonjimaika dia everina hoe tsy hoampy ny fifampatokisana satria mitsara tena ihany ny seni ny HCC raha mitsara ny zavatra mivoaka avy any amin'ny seni zay efa andraisany anjara raha izay fa akoatr'izay ihany keo ny fisolontena any anatin'ireny seni ireny fisolontena dia tsy aoanare zany tsy voalanjalanja ny fisin'ny solotena ny fitondram-panjakana zay hita hoe be loatra fitondram-panjakana ny resahako fa eo koa ny fironana ara-politika izay rehefa tena zoina sy fakafakaina de tsy misy mieritreritra n'zany fisiny zany mpanohitra zany mihitsy raha ohatra rehefa samy tsy maintsy isy ihany ny solotena ny fironana samy hafa any anatin'ny vomiera amsahana ny fifidianana ny tsy fametrahana ny fisin'ny mpanohatra ny fomba ofisialy moa de efa fatatsika fefa ninin zao fitondram-panjakana zao takonana mihitsy niny tsy mifatarina mihitsy eny fa na de ny sata amin'ny fempanohitra zay lalàna velona napetraka ry zareo ihany aza eto Madagasikara nakatoavina teto dia tsy niatra mihitsy efa 10 taona mahery taty orina maika fa amina zahatra ohatr'zany zay le lazaiky hoe traikefa ny ainatsika tao anatin'ny taona maro mba tsy tenenako hoe hatramin'ny isin'ny repoblika hatramin'ny isin'ny etrehana fifidianana teto amin'ny firenena malagasy ary zany zavatra zany mahatonga atsika mitady ny tsaratsara kokoa hatrany ary nahatonga atsika hoe satria lalàna mifototry reny rehetrarehetra reny nahatonga atsika nanao an'lay tolo-dalàna hoe rehefa tsy azo ara ny ino ty izy ny fitadiavana marimaritra iraisana ny amin'ny ahitanany zay fomba ialan'ny fitanolana eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana izay de narafitritsika ny tolo-dalàna izay eritreretina fa mahafitina n'zany rehetrarehetra zany kanefa mandraky ty ny androany firyvolana teorina mbola voataka hiatrika fifidianana ndray tsika zao de voatery zay mahatonga le fanontanitsika hoe mbola reo ihany ve no mikarakara fa isika miroso satria efa miomanitsika hoe raha ohatra ary tsika tsy roso de ho avelatsika ho am'izao koa ve le firenena tsy azotsika vela am'izao le firenena de izay fanirino amezatsika n'lay zavatra ny ainan'ny firenena isaky ny misy fifidianana hatram'izay ary efa mahatonga atsika
miezaka mitsinjo lavitra, miezaka mandamina, miezaka mijery hoe ahoana ny fomba iarovana n'lay fifidianana. Rehefa miteny hoe iarovana dia ampiasa fiteny frantsay kely hoe isécurisena n'lay fifidianana. Manomboka aty amin'ny fanomanana ka hatrany amin'ny famoahana vokatra. Fa rehefa zay ny vitatsika de minoa fa afaka hitondra fanovana ny amin'ny fomba fitantanana ny raharam-panjakantsika. Dikan'izay de zao esory eo an-tsaitsika indrindra izany hoe tia kandidat-panjakana manana lokony tokony mitondra ny fanjakana amin'izao fotoana de hanana tombony manokana. Esory na eo an-tsain'ny mpikarakara, na eo an-tsain'ny kandidat, na ao an-tsain'ny mpifidy. Fa anjarantsika no mametraka hoe mitovy ny kandidat rehetra. Dikan'izay raha misy kandidat-panjakana any, raha tsy diso afaniry maromaro minisitra milatsaka, minisitra mpikambana amin'ny gouvernement ankehitriny zay milatsaka. Fa miandritsika hoe firy am'ireo no efa nametraka fialana, na de ho an'ny etika fotsiny aza. Firy am'ireo no efa nametraka fialana ary roviana ny sasany vao ametraka fialana, efa fantatra fa kandidat, efa navoaka ny HCC lisitra ny kandidat, efa ao ny anarany, fa na ny mbola fanatanterahany asany eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka aza de efa mampitanila ny fifidianana amin'ny akapobe indrindra reo samy kandidat zay mihitsy. Tsara verimberina ihany angamba ny député Mamy Rabelindrina, ianao moa anisan'ireo azo lazaina zany fa vavolombelon'ny asan'ny tolona natany amin'ny mandat zany 4.4 sy 4 nakaty amin'ny 5.4 sy 4 natany mandat 5.4 sy 4 ka mandrak'izao iresantsika maraparana amin'ny mandat izao zany ny amin'ny tena mahazava-dehibe an'ity fifidianana zay atrehantsika ity. Mandrakariva efa manambara ny filoha Marc Ravalomanana, filoha Rivo Rakotovao, président Parrain Auguste Rakoto Arsofaniry Albona, Gangsta Baba, président Siteny Anko, nisy fotoana nitenenany am'izay mitenenanareo ray raha misy zavatra mandeha eto amin'ny firenena sy ny amina hoe tena fifidianana hafa kely ty satria sy hitondrantsika tena fanovana sy ampitsaharatsika ny fampangiriforiana mifampantrana ny famitehana firenena ataon'reto olona reto am'izao fotoana hitatana ny firenena izao ka mandeha anatin'ny voie légal zany tsika io hiatrika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka satria lany mandat moa zany afaka volana vitsivitsy reo mpikambana eo anivon'ny anteny meram-pirenena zany eo reo solombavam-bahoaka ka hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka vaovao izay le ho tanterahana amin'ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana me. Fa akoatran'izay député Mamy Rabelindrina ho an'ny ho avy ny taranaka sy ny zava-misy ara-tsosiala ara ekonomika mihitsy ny tsy maintsy andrasana n'le fanapahan-kevitra ka everitsika anatin'ity fandaran'ity député Mamy Rabelindrina ny tsara merimberenana hatrany ny amin'ny hoe azon'ireo antoko tsiraidray matanjaka indrindra eto Madagasikara ny nandeha rery amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka saingy ny safidy hitambatra ao anaty firaisan-kiny izy ireo mba hanambatra ny hery satria afa kokoa zany no mamondrona hery lehibe anankiray rehefa hamarana zavatra anankiray eo anatrehan'le tena hoe misy an'lefa tsy andrariny fanapara-pahefana tsy fanarahan-dalàna zay ataon'olona zay mitantana am'izao firenena izao. Akoatry ny mahafifidianana ny resaka eto isika vaty amin'ny mpanohitra de efa nyresaka foana arak'izay tenen'ny faniry zay hoe tsy misy ninona mandeha eto amin'ny firenena. Fatatsika hoe resaka tableau de bord tetsika matetika hoe takininona ny zavatra misy. Miresaka ny taremarika isan-karazany avoakan'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-miombona antoko sika. Raha eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny akapobeny zao hoy aho teo hoe isokatra amin'ny herinandro ny fivoriana ara-potoana voalohany izay raha araky ny lalàna dia amin'io no hanaovana ny fanitsiana ny le lalàna mifeny fitantanam-bola na le ataontsika hoe LFR, loi des finances rectificative. Io zay raha tsaroantsika tamin'ny herintaona tsy nanao an'io fitondram-panjakana
tsy hiverina amin'iny anton'iny fa manalava fotoana fotsiny tsika fa hijery ny ho avytsika hijery ny LFR 2024 zany tsika samyna eno tsika mivoaka tany amin'ny tambajotra tany hoe efa manome toromarika amin'ny alalana noty ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitantanam-bola manoratra amin'ireo sekretera jeneraly na ministera sy androm-panjakana rehetra ny amin'ny raha ny andrasana de hoe tokony hanomana ny fanitsiana ny zay tandrify azy tsirairay zay ny tokony ho fomba fiasa zany hoe ilazana ny ministera sy ny androm-panjakana tsirairay hoe hanolotra ny LFR eny amin'ny anteny miera ny gouvernementa ka alefaso raha misy avy any aminareo raha misy rectification zany raha misy fanitsiana zay raha anaraka lojikitsika satria manda vaovao ty manda vaovao taorinina nakatoavana ny LFI na ilay lalàna mifeny tetibola ataontsika hoe lasitra tamin'ny volana oktobra akoatrany mahafomba fiasa andavanandro azy a dia manda vaovao ty misy lojika kokoa satria na PGER politique générale de l'État de mbola taorin'ny LFI vao napetraka zany hoe tokony hoe ampifanarahana amin'ny PGE iny zany ny rectification rehetrarehetra na mifanitsiana rehetrarehetra ao anatin'ny tetibola inona nefa nonitranga ao anatin'ilay noty avy any amin'ny ministera ny fitantanam-bola avy any amin'ilay sekretera jeneraly ministera ny fitantanam-bola de tonga de baiko midina avy any ataoko hoe midina fa ataoko hoe baiko no miala avy any no hoe tonga de kantsano zay nge mba ny fombolana mahalaza azy any esory tonga de ahenao daholo ny tetibolanareo rehetra isaky ny ministera feheziko am'izay fotsiny le izy tsy hiditra amin'ny atsipiriantsika androany fa feheziko am'izay mba ahazonony be sy maro am'le izy hoe aiza le lojika ary amin'ny PGE ianao rehefa manolotra n'lay politika mpanjakana kapobeny rehefa manolotra n'lay lazaina fa ho fandaharana asa n'le gouvernementa de milaza fa miakatra ny fironany inty izy ny fisian'ny tetikasa sy ny zavatra hafa rehetra fa rehefa anao ny tetibola ho ampiasaina amin'io ianao de ampidinina kantsanana daholo foanana daholo ny zahatra mavesatra rehetra zay nga mba le tsy tadidiko tsenjery moa le noty any fa zay no nandikaniny tao an-tsaiko azy rehefa namaky lista fiteny frantsay hoe ny fandanina mavesatra rehetra mifampiasam-bola mavesatra rehetra de foanana isaky ny ministera aiza re zany zay le ataon'ny malagasy hoe te hividy lohany nefa matahotra amin'ny masony te ezakazaka be ampiseho hoe mahay an'tisry mahavita ny tisry manana an'ty manana vina sala am'izao kanefa na ny anao ny tetibolana io aza tsy vitany ary misy fampianana mihitsy zay le teneko te hoe kantsanana coupe angamby izay le voambolana ampiasaina any hoe kantsano ny fampiasam-bola mavesatra rehetra raha hita mifaly ane zay fanambarany ny ministera ny toekarena sy ny vola izay de tsara ihany ny ametrahantsika eo zay zany mba hanamarinantsika ny adevitra zay resantsika azafady député nanapaka tsy maninona fa izay no ilazako hoe tsy mandeha anaporofona indray mandeha raha hitentsika hoe miresaka skandale tsika eto amin'ny firenena hafa ny hoe skandale amin'ny olona tsirairay fa tena azo sokajiana ho skandale fitantanandrara-pirenena zany satria tsisy lojika itsony mihitsy eo amin'ilay fitantanana amin'ny firenena volana vitsivitsy herinandro vitsivitsy lasy ianao milaza fa hiezakazaka anao an'tisry fa rehefa tonga ny tokoa tokony anehoanao fa afahana manatanteraka le izy de hoy ianao hoe farana tretotsika aninona zany tsika am'ty taona 420 ty faniry inona zany le zavatra noman'le fitondram-panjakana tsy efa tonga am'lay hoe fa manangana saina fotsady ndray ve aty ampiandohan'ny manda ilay fitondram-panjakana santionany zany faniry fa zay moa ny zavatra mipoitra tam'ty taona ty tam'ty volany ty tam'ty herinandro ty
zay ny zavatra voampoitra de tsaroko tampoketo le izy fa miverintsika hoe reny rehetrarehetrreny na tonga atsika miteny hoe tsy mety tsony ty fitantanana ny raharam-panjakana eto Madagasikara ity de reny rehetrarehetrreny a miampy an'ilay tsy fifampatokisana teo amin'ny lafiny fifidianana na tonga ny vondro ny kandida miteny hoe tsy mety ny anohizana ty fifidianana ity fa eny fa na de ny fanapahan-kevitra ny ray sy ny fahefampitsarana amsahana ny fifidianana mahakasika ana kandidatura ara de efa tsy manaraka ny lalàna ntsony tam'izany fotoana zany de tafiditra ao anatin'ny tolona ataotsika nandritry ny taona vitsivitsy farany zany no hoe tokony anova na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona faniry tokony anova ny endrika fitantanana ty fanjakana ity ty firenena ity averiko hoe na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona ary amin'ny akapobeny ny fifidianana de natao hoendriky ny fifandimbiasana ary ny fifandimbiasana dia endriky ny fiovana ny endrika anankiray antenaina fa hitondra fiovana eo amin'ny fitantanana ny firenena rehefa tsy misy ny fifandimbiasana zany sarotsarotra ny inona hoe isy ny fiovana kanefa ilay fifidianana filoham-pirenena teo fantatsika ny tantara fa natao amboletra zany hoe ny vokatry le amboletra tsy nisy ny fifandimbiasana dika zay tsy nanantena fiovantsika mipirofo zao hoe raha ntsika mahitsy zao vo nyresantsika vo teo santionany fotsiny nyresantsika vo teo iny mbola tsy resaka ny raha Air sy Madagascar Airlines satsika io le note faniry hoe dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances rectificative, une révision à la baisse des crédits alloués à tous les institutions et ministères doit être effectuée. Tsy maintsy devoir io. Devoir tsy maintsy atao. Zany hoe ampidinina zany ny vola omena ny ministère tsirairay avy sy ny androm-panjakana tsirairay avy kanefa any anatin'ilay lazaina fa programa mpanjakana popoka be ny zavatra eritreretina atao ireo ministera reo ange no hanatanteraka nireny programa mpanjakana reny kanefa tsy maintsy ampidinina ny vola omenan'izy ireo de io mo le paragraphe manaraka mo raha tsy diso mametraka mihitsy le nitenenao io le coupe budgétaire coupe budgétaire vo averiko misy dikany ty teniko ty vo manomboka amin'ny mandat aizy zany rehefa any amin'ny taona faharoa sy taona fahatelo sy taona fahaefatra sy ny ambiny fa vo manomboka amin'ny mandat de efa zao no zavatra mitranga matotonga am'izao fandraisana fanapahan-kevitra sahala am'izao ny ministera sy fanjakana efa manaiky fa tapidalaka le vo tamin'ny 25 avril izy ty efa manaika fa tapidalaka le tanteraka fa tsy mety milavolefina nefa de inona ny mbola antenaitsika am'izay de toizako le teniko teo hoe ny fifidianana no nantenaitsika misaotra faly ny fifidianana no nantenaitsika ho fitaovana ray makany amin'ny fifandimbiasana demokratika izay hiandrany rahantsika fiovana fa tsy izay no nitranga tamin'le fifidianana filoham-pirenena fa ho avy kosa ty ny fifidianana solombavam-bahoaka ny alanenitsika tamin'ilay fifidianana filoham-pirenena teo reny ny zavatra nitranga fa amin'ity ndray mitoraka ity ndao ataotsika hoe on joue le jeu anzareo mialatsiny am'le miteny fahatsy fa izay le ho ataotsika eny ary ndao ary rehefa ozy nareo hoe mety io ndao ary fa vonony zay anjaranay miomana am'izay zavatra zay hiatrika an'io fifidianana solombavam-bahoaka io sika fa rehefa tsy vitatsika tamin'ilay fifidianana filoham-pirenena teo ilay tena fifandimbiasana pahefana tena izy ilay tena fahanovana zay ny tena mahamay atsika de ho tsenaitsika am'ty fifidianana solombavam-bahoaka ity ho arahantsika zany ilay paikadiny zareo ary tsika efa tena vonina tanteraka hiatrika an'izany ary mino sika ray volana sisa raha ela indrindra latsaka kely mino sika efa afaka ray volantsika efa afaka mieritreritra zavatra afa fa manentana ny malagasy rehetra aloha handray anjara amin'io fifidianana io mila ampiakarina ny tapahavitry-atsika amin'ny fandraisana anjara amin'io fifidianana io zay aloha ny tena zava-dehibe mila mampakatra an'io isika araka ny tena tokony ho izy
mba tsy ho fenofenony sasany am'izay itiavany azy fotsiny kola izy de zay a le resahantsika hoe rehefa tsy nisy ny ainitsika tany amin'ny fiomanana ao amin'ny fifidiana filohan'ny repoblika tonga am'izao zava-misy zao ndao ary e zay no itiavanareo azy ary soy ary fa tsapatsika efa any amin'ny faritra isan-karazany ihany efa hitatsika ny fomba fandraisan'ireo azy ihany a fa dia miomany sika zay no antitraterinay miomany sika handray anjara amin'ny fifidianana sika ary malagasy fa efany tsirairay zany a any amin'ny vahoaka malagasy ny fahefana faratampony raha ohatritsika iandrandran' zany fanovana sy fiovana izany fa raha ny zavatra misy am'izao fotoana ny zavatra nitranga rehetrarehetra tatao anatin'ny herinandro farany vao maika loza noho ny tamin'ny taona lasa sy ny talohan'izay hoy aho hoe vao manda vao manomboka de efa reny ny noto mivoaka maika manomboka amin'ny taona ho avy sy manaraka rehetra misy zavatra zay andresan'ny député Mambrabendrina amin'ny tontolo ara-toekarena teo de za moa efa nampiomana antsika ny amin'ny hoe hiresaka itsika ny zava-misy ara-toekarena santionany ray zany a ny hovakitsika eto a de zay voarakitra zany a amin'ny faneho-kevitra pejy anankiray ny gazety ny radio fahitalavitra mpiseho isan'andro mikasika indrindra ny Madagascar Airlines izy ty moa zany manahirana ihany Air Madagascar Airlines tena tsy foitsika le Air Madagascar zay efa nambara zany amin'ny hoe potika tanteraka izy am'izao fotoana zao ary tsy mety tafarindoha hiditra any amin'ny fanenana ireo mpiasa izany a ao anatin'izany Madagascar Airlines izany de ao anatin'izay zany a ity no hitatsika vaovao ny Kolo TV zany tao ampejany no nangalantsika ity ny katona vonjy maika omaly ny sampandraharahany Madagascar Airlines ao amin'ny seranam-piaramanidina Gilo ao La Réunion fa napahakevitra nyraisina taoriny ny fampitsarana ny sidina makany La Réunion am 2026 vao iverina ny sidina iraisam-pirenena raha ny vinavinana mpitatana ny Madagascar Airlines ary tsy iverina ihany koa io sidina makany ivelany io raha tsy efa azona tombony ny sidina eto atoerana raha ny fanazavana zay aloha zany zava-misy anankiray zany hoe lay fanjakana zany zay mieritreritra fa tena hoe tsy maintsy mandroso Madagascar TGV amin'ny fitantanana ny raharaha na train à grande vitesse anisan'ny mametraka fa tena manana an'le vision mitsinjolavitra tena niomana hitondra fanjakana sy ny sisa izao zany ny fahavoazany lay orinasam-bahoaka momba ny sidina anabakabaka zany compagnie aérienne nisy lahatsoratra ray ihany koa ny sotomontsika ho atsika mpanaraka amin'ny fandarana zay tamin'ny tambajotra sosialy no sotomantsika azy momba ny raharaha ketra sy ny fampidiram-bola eto Madagasikara de anatin'ny journal de l'Île koza zay moa zany no ny sotomantsika nyty artikla ity de ity ntinambarany lay faneho-kevitra lay gazety amin'ny tambajotra sosialy ny amin'ny hoe tale général nyetra miady mafy amin'ny fampidiran-ketra de vakiko amintsika le izy etitsika ilazana zany fa tonga ny fitenin'ny tolo-janahary maharavo na hidodoa amin'ny hoe rien ne va plus tsisy mandeha am'izay laon'ny tsony izao de zao le lahatsoratra hoe tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia namory matetika ny orinasa isan-karazany sy ny fikambanana teto Antananarivo ny tale général nyetra ny aona tamin'izay ma izy tamin'ny voalohan'ny herinandro ity androany talata faha-telopolo avrily 2024 ity indray de ny aona tamin'ny ORCFM manany ordre des experts comptables et financiers de Madagascar ary fantatra fa mbola hito amin'ny sehatra hafa koa zany amin'ny andro manaraka raha loharaham-baovao mahapolitra dia tsy ampitsony ny vola ao amin'ny fanjakana ao hampandehanana ny raharaha-pirenena efa nomena vaovao mahakasika izany isika omaly saingy mbola mitoy ny vaovao mahakasika ny olana ny tsy fahampiny ny volam-panjakana ity hoy le gazety any io mampanahy mafy ny isiny ny fahatapahany karaha mampiasa mpanjakana raha mitoy izao resaka momba ny ampidirina hetra hangana no ataon'ny anivony TGI sy ministera ny toe-karena sy ny vola izao ny magaga dia tsy fahasahina mampiatra avy hatrany lalàna fa mbola anontanina ireo olona zay takina ny hetra indray misy zavatra tsy mazava ao
zay amin'ny akapobeany aloha no vakitsika amin'ny sombon'iny miazakazaka ny zava-misy eto amin'ny firenena de rehefa mahita an'iny tsika zany an'lay fanazava-kevitra ao anatin'ny lahatsoratra lay gazety tamin'ny tambajotra serasera ny raisitsika teo namaky tam'lay taratasy nampitaina maika any anivon'ny androm-panjakana sy ny ministera ny amin'ny hoe coupe budgetaire fampianana am'ireo vola karakaraina kirakirainy any anivon'ny ministera hatramin'ny olona ny orinasa Airmady ny JIRAMA sy ny sisa de atarana zany ahitana zany taratra fa tena manana olana tokoa eo amin'ny tontolo arabola le fitondram-panjakana ary tsy gaga zany tsika raha ohatra ka mihetsika menimenina ny mpianatra ary nahitana fifandomana mihitsy omaly sy androany vakomaly moa zany ny polyteknika ny votovorona androany ny ery amin'ny anjerimanontolo eny Akatso maraparana azy député am'izay fomba fijery ary ekonomika reny ny zava-misy am'izao fotoana zao tena tsisy zavatra mandeha am'izay lohan'ny ntsony ary tena any am'le ANDB ny kirakiram-bola-panjakana mihitsy no tena azo lazaina fa miatorana am'izao fotoana izao io mo tantara mitoy ny an'ity fitondram-panjakana ity tantara mitoy ny amin'ny hoe tsy voazavatra vaovao io fa efa fantatsika efa tsinjotsika zany efa tsinjotsika efa hatry ny ela zany efa nitentsika hoe raha mbola zao no mitoy mba tsy hitenenako zavatra hafa de zava-dozany hiatra eto amin'ny firenena eto ary averitsika vo eo androany afanirina hitan'izay nisy sita anankiray zay namoaka hoe efa larana fahaefatra eto Afrika tsika amin'ny manitra indrindra zany hoe avy any amin'ny farany indrindra zany misy firenena afrikanina ray faharoa fahatelo de Madagasikara ny fahaefatra vo androany maraina nahitan'izay tsy tadidiko le anaran'le sita namoaka azy kanefa ny ataontsika hoe ny politika ampampandrosoana zay entina efa tsy sahazany zay toeran'ny Madagasikara zay tsony ary efa elany tsy sahaza fa mbola zay ihany ny kiriza n'ilay fitondram-panjakana ho atao fomba hoentina miatrika ny zava-misy amin'ny akapobeny eto amin'ny firenena tsy amin'ny akapobeny akory fa efa le hoe ara-toekarena io le averintsika foana averiko teto hoe samy manana fomba fijeriny lay notion an'izany toekarena sy fahafahambividin'ny olona fahefa-mividin'ny olona sy fidangan'ny vidim-piainana fiakatry ny vidim-piainana sy sisa tsy mahafantatra zany reto mpitondra fanjakana reto fa aty ambadika kosa na ataoko hoe amin'ny fiainana andavanandro dia ny vahoaka tsirairay no mizaka ny tseran'ny aina am'le izy marika anankiray ko faniry zany hoe mbola tsy ampy ny fotoana nandiniatsika le izy fa marika anankiray vo tamin'ity herinandro ty ihany ko manomboka manova tarifa ny banky primaire io eo no anamariatsika azy satria matoa manova tarifa amin'ny banky primaire ary manova tsy any amin'lay tsy antenainy ny mpanjifa de midika zany fa efa tena mesarotra lafi ny ara-toekarena ary banky fohy be mihitsy no efa iangany zany fanovana rehetrarehetra makany amin'ny lalana tsy izy zany zay ny teneniko hoe tsy mbola ampy ny fotoana tena nandiniana n'lay izy fa hita taratra vavao nandalo tampoka fotsiny manomboka manova tsy kelikely ary matoa manova an'izay ireo banky reo de efa misy zahatra efa tsy azo ioarana tsony any inona moa no andrasantsika mpanjifa amin'ny banky de voalohany indrindra ho an'ny manana vola apetraka mba ahazona zana-bola misimisy kokoa rehefa apetraka any amin'ny banky mba tsy tenenako hoe refindramin'ny banky ny volanao ho an'ny mpindram-bola any amin'ny banky mpampiasa vola zany mpampandrarasiny sisa mba anana fanamorana mba isy ny fanamorana na eo amin'ny lafiny fikarakarana zany na amin'ny lafiny tahany zana-bola alain'ny banky mba anana mba isy ny fanamorana amin'ny fahazonana zay findramam-bola zay sy ny sisa sy ny sisa na ny
ny zavatra mitranga nefa am'izao fotoana zao de ny mifanohitra am'ireo miampy ny sarany miakatra tsy kelikely mialafo neny fa na de fitazonana ny compte fotsiny aza any amin'ny banky ny sarany alain'ny banky mitazona ny comptenao efa marika zany faniry tsy miditra lalina tsika hoa fa marika tsotra zany ny amin'ny hoe tsy araka ny tokony ho izy makany am'lay toekarena antenain'ny vahoaka itsony mihitsy ary tsy vozao io tsy vozao io tsy hoe systématika akory ny fanovan'ny banky ny tasiny sy ny vidiny zavatra ho aminy fa rehefa tereniny zava-misy izy de tsy maintsy manatanteraka zay ny tiako tenenina hoe tatao anatin'ny taona maromaro farany efa zay foana ny foronana tsika miandry zay le fiovanana andrasana mba ny mifanohitra am'izay ny foronana mba afahantsirairay mijery hoe aiza ny fiarina sahazy ny olana teto Madagasikara miresaka notion foana de ny hoe ilay notion ny fiarina mihitsy no samy manana ny azy ary tsy hainareo mpitondra fanjakan'ireo tsetsatsetsasy aritry ny faniry mbola be deabe zahatra azo resantsika lavalava manaraka fa nandalo kely tao am'saiky fotsiny de napoitrako kely aloha fa aloha alalintsika tsara de miaraka aminatare miaraka tsika am'izay fotoana zay eny ary sady mbola manana ny adidy zay hatrea moa zany sy ho tanterahany solombamboaka Mambrabendrina fa naizana zany deputé Mambrabendrina efa miandry ndray Ambohidratrimo ny am'ireo mety ho toromarika samihafa ny fionana samihafa ny amin'ny efa fiomakomahana ihany koa zany satria amin'ny laharby ho avy izao no hiatrika ny fampelezakevitra ny candidat fifidianana ho amin'ny fifidianana solombamboaka manerana amin'ny Madagasikara mihitsiny zany mino aho fa manana ny drafitra fandamindaminana an'izay ho an'ny district Ambohidratrimo zay liana fatratra am'izao fotoana zao satria misy mangataka kokoa atsika eto de anaovana kokoa ry madame Christine zany any amin'ny faritra Ambohidratrimo any anaovana kokoa zany reo namana maro samihafa zay miandry izany fantatrareo avy hatrany zay niona taminay moa zany rehetrarehetra zany satria de manokelatsofina isika am'izao ora hitenenako izao député Mambrabendrina sady mamarantsika zany ny fandaram-potoana amin'ny fampelezakevitra sy ny fiomanana makany amin'ny fampelezakevitra no fantatra fa efa mahaliana atsika tsirairay avy ny aina anaty rafitra isika de ny rafitry ny sampany vondrona politika firaisakiny ny anivon'ny distrika de efa misy koa efa mitsangana tsikelikely ny anivon'ny commune sy ireo vondrona commune zay mifanakaiky miainga avy am'ireny ny fampitana ny afatra ny angaviko de zao ny angavinay mety tsy ho araky ny eritreretinareo ny dingan'ny fiomanana rehetra karakaraitsika am'ty fifidianana indray mitoraka ity mety tsy ho araky ny mahazatra atsika fa araky le resaka teo hoe tsy fifidianana tsotra nge izy ty tsy fifidianana fifidianana ty fa fanohizana ny tolona rehetra natao hatramin'izay ty zay le tenen'ny faniry foana hoe révolution électorale dikan'izay mila malina be sika ny eo amin'ny fametrahana amin'ny paikady mila mitandrina be tsika ny eo amin'ny fiatrehana an'le fifidianana fa tsy fifandimbiasam-pahefana tsotra no andrasantsika amin'ity fifidianana ity fa ity fifidianana ity no antenaitsika hitondra tsika makany amin'ilay fiovana sy fanovana izay nresahantsika teto nandritry ny efatra taona ny sesy zay ny dikan'izay raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny fahazarantsika hatramin'izay no paikady hoentina isaky ny commune isaky ny tanàna isam-pokotany isam-bohitra raha ohatra ka somary mifandiso amin'ny zavatra eritreretiny tsirairay le izy de andeha ataoko hoe ialana tsiny fa ny toromarika miainga avy any amin'ny tompona andraikitry ny rafitra no tsy maintsy arahantsika mila mailo atsika azonareo ny tiana iresahana am'izany mila mailo sika ary aoka tsy isy ny vomaika amin'ny famendrofendro ny fotony eny rehefa tsy araky le eritreretiny tsirairay le izy fa manjary tsy vitatsika ny mifehan'ireo ataoko hoe tsy tokony ho resahana nefa voaresaka ao anatin'le izy zay fotsiny ihany ny tiako apetraka satria paikady no apetraka misy tanjona tratraritsika ao député roa no mila
apetraka ny firaisankina ao amin'ny distrika Nambohidratrimo ary mila malina be tsika fa averiko averinay fa tsy toy ny fifidianana tsotra isaky ny fin de mandat isaky ny famaranana fotoam-piasany ty fa misy zavatra antenain'ny firenena ray manontolo ao fa tsy hoe ny distrika anankiray fotsiny ihany zay fa niry no amaranako ny fandraisako fitenenana androany a fandraisako anjara androany ialana tsiva tenen'ny fotoana foana moa ao anivon'ny anteny miram-pirenena koa ifandimbiasana ny ino moa zany ny andraikitra sy ny raharaha ao a akoatry ny efa hoe tsy azoko ialana manandrify amanokana dia mametraka ny veloma vetoveto amintsika miona eto amin'ny fandaharana foantsika sady miona eny an-tanymboanjo eny zay moa fomba fiteny azy tsy ho ela fa de miraso tompoko eny an-tanymboanjo eny an-tanimboly eny an-tanimbary eny atapy-tanety samihafa eny de miona trano zany a ny ekipany député membre Bendrina miaraka amin'ny firaisankina laharana fahatelo izany rehetrarehetra izany eny ary fa de sorantsika ny député membre Bendrina eny ary miraso mandra-piona de misaotra indrindra zany a ho an'ny député Mamy Rabendrina isika ny zavatra tiatsika resana zany satria efa ampanomana azy eo faly a ny akaran'ny vahintsika fa misy vidéo ve faly azotsika alefa segondra na minitra vitsy mirakitra ny zava-misy teny amin'ny faritra ny anjerimanontolo teny Akatso teny zany a raha ohatra ka eo ariny izy raha ohatra ka efa azo tsika ampidirina zany raha ohatra hoe misy vidéo zay arotsatsika zany a de tsara no mandrotsaka vidéo sa sary ny teny Akatso faly sary ndahoara aloha commententsika vetivetika ny sary teny Akatso zany a zay mpianatra mitaky ny vatsym-pianarana moa zany a de efa nanao fanambarana na me 2 ny fitondram-panjakana izy ireo zany a de izay no tanteritsika anatin'ity fandarantsika ity a araky ny hitantsika amin'ny sary a tetỳ ambany tetỳ amin'ny areny 119 zany ty a nisy ireo fikasana fidinana sakana samihafa moa zany a dia nisy ny fanapohana moa zany am'ireo fanaparitahana zany an'ireo mpianatra zay nanao fihetsiketsehana io maraina io zany teny amin'ny anjerimanontolo teny a zao toerana hitantsika zao a de eo am'le sampanana zany a misy totohatra hiakatra makany amin'ny Ankatso a de misy lay miakatra zay alalan'ny fiarakodia zany a fifanatrehana zany teo amin'ny tandro filaminana sy ireo mpianatra zay nikasa no fihetsiketsehana zany a mitaky vatsim-pianarana izany io moa zany tsy fitakiny vatsim-pianarana fotsiny ihany zay tsy voaloha zany fa fampisondrotana vatsim-pianarana nisytrahan'izy ireo resaka jiro sy rano ny fiakaran'ny vatsim-pianarana de hoe tena sahirana amin'ny resaka connexion ny internet a zay ikarakarana n'ireo boky zay ahafahana zany a mamarana ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo zany a akoatran'ireo équipement sy ny bourse moa zany a zay takin'izy ireo iny ny sary zay isora ny faly Ramananarivo fa omaly a voalohan'ny volana May omaly 1er May ny 1er May omaly a dia goavana be mihitsy a ny fihetsehana zay ataon'ny syndicat ary maneran-tany moa izy ty ny fête de travail ane de fetin'ny mpiasa sy ny asa maneran-tany ary de io andro anankiray io zany a no mba anararotan'ireo mpiasa maneran-tany ny fampiasan'ny zony inona moa zany de ny liberté syndicale zany hoe fahalalahana ara-syndicat sy ny droit zany a ny zo ara-syndicaly zay ananan'izy ireo mba hanaovana fitakina mba hanomezana hafatra na message ho an'ireo patronat zany mpampiasa na ho an'ny fitondram-panjakana ny toko telo mandrakariva eo amin'ny tontolon'ny asa ny fitondram-panjakana ny mpampiasa ary mpiasa reo zany tsy maintsy mitovy fomba fijery reo amin'ny fikarakarana ny tontolon'ny asa maneran-tany ny eto amintsika moa tsy haiko tsony zany zay ilazana azy ny amina hoe tena ara-dalàna ve ny tontolon'ny asa satria raha mba nikasa na mpiasa ny tokony zonananany zany reo mpiasa omaly voalohan'ny volana May mafetin'ny asa sy mpiasa azy zany ka nieritreritra fa mba hoe mba hanao toro iodina kely ary andalo
ny ery amin'ny faritra ampivoatanàna ery akaiky miparvy dia anorarana izy ireo ary nasaina ny hembotra zany ny fiarakodia sy ireo mpiasa zay saika mba hampiasa ary mba haneho zany ny eo amin'ny hoe marary any eny mpiasa malahelo any eny mpiasa tsy afaka mba maneho hevitra ny eny mpiasa ny mpiasa nefa ny tena manodina amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny akabeany tsy amin'ny tontolo ara-toekarena ihany zany fa ny resaka fampandrosoana amin'ny akabeany de iakinan-doha amin'ny mpiasa malagasy na io miankina na io tsy miankina amin'ny fanjakana fa mivondrona ao anatin'ny fikambanana sy ny saindeka izy rehetrarehetra ireny de hoenotsika ny faneho-kevitra iray nataona tompona ndraiky tateo anivony sy fisemare zay tantarany ny alahelony sy ny zava-misy omaly zay ny amin'ny hoe tsy totosa araky ny tena nyoveran'izy ireo azy ny fahakalazana izany andro ny voalohany volana me zay nahazo asiny nasin'ireo mpitondra asiny hatram'izay ary nametrahana ho zava-dehibe mihitsy ny tontolo mpiasa teto Madagasikara tsaroko na noenjehana tahaka ninona azy amin'ny filomarika Ravalo manana lazaina fa hoe de tsisy demokrasia sy ny fahalalahana sy ny jadona fa mbola afaka naneo hevitra ary nomeny filoha Ravalo manana alalana malalaka tsara mihitsy ny mpiasa tetsy amin'ny palais des sports Mahamasina tamin'ny fotoana andron'izay nitondrany filomarika Ravalo manana zany za tsy hitanisa hoe iza mpitarika mpiasa-panjakana tamin'izany fotoana zany fa efa nisotro ronono izy ireo amin'izao fotoana izao ary nisy fotoana nitarika nietsika ho an'ireo mpiasa-panjakana zay efa misotro ronono kanefa mbola mitaky ny zoany zay tsy azon'izy ireo malalaka tsara fa amin'izao fotoana izao de mipetraka lizy tena mbola izay ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha niendriky ny teritery samy hafa izany ohatra fotsiny zany netiko tamintsika zany amin'ny hoe ny fanosorapotaka dia natao tamin'ny fitondrany ny filomarika Ravalo manana ny fanenjehana ary tonga de hotsoroko amin'ny fomba fiteny frantsay diabolisation mihitsiny sy resaka famafazana lainga tamin'ny fomba nanenjehana ny filomarika Ravalo manana sy ny fitondrany no natao tamin'izany fa rehefa mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao ay re olona zay nanongana azy ay re olona zay nilaza sy nivetiny hoe betsaka ny zavatra tsy ara-dalàna izy ireo no manao izany amin'izao fotoana izao nampangainy ny vavany sy ny nataony izy ireo amin'ny fitantanana ny firenena ankehitriny raha antsika ny faneho-kevitra na syndikalista ray zany amin'izao fotoana izao tsy de zavatra nagagany izy zavatra fatapatatra ihany fa eto Madagasikara zany tsy mbola voatra zany hoe fahafana ara-sindikaly zany zay natonga ny fisemare sady nampiasa ny tadia tratra ny kendaroloka mikiasa amin'izao fotoana izao ary mbola tapenambava tsy avela miteny tsy avela maneho resaka zany tsy fantako hoe hosokajiny fanjakana mpiara-mbonafika ve le syndicat eto Madagasikara sa horaisiny fahavalo horaisiny ho adversaire horaisiny ho zava-betaveta ve satria na de nandalo teo amin'ny parviara de tsy navela raha tsy ahivona ny préfecture de police Antananarivo de nanome alalana anay zany nazo alano ny lahatra ary mefara eo amin'ny parviana rately fa ny commune no nilaza hoe misy raha ataon'ny commune eo de tsy afaka manao nareo zay le filazana nataon'ny commune zay mariana fa ambava taratasy nataonay ambavany navaliny zany zany endrika ny taratry ny fahantrana zany zavatra zany satria rehefa syndicat tsy avela hiteny hoe zava-misy iaina andreo mpiasa ny amin'ny toeram-piasana dia tsy mahagaga zany raha ohatra ka hoe tafiditra ao anatin'ny fahantrana lalina mpiasa malagasy akehitriny mikasy ny fanarahana moa zany hoe mba miodiny nareo fa sao de sanatria misy bavorana ohatrany hoe nalaiky fandaminana nareo tsy nandalo diso zany fa raha ny taratasy ampelantananay tompo de mazava ary zay nangataka hoe mba aneo hevitra eo amin'ny parvi satria fikambana rehetrarehetra ke mahazo malalaka daholo tsy navela raha hitanareo zay tsofoka amin'ny parvi saika andalo analakela avenia naverina nasainanao marsarera raha ny fiara cortezinay de zany hoe zany ny syndicat tompoka de manao hetsika ampilaminana ampamarinana fa ny matetika ny fanjakana no tsy mahazaka ny zavatra zay raha ohatra ka miteny hoe ny fanarahana tsy fanaraka tamin'zareo zay fa nampitahorina tamin'ny alalan'ny fanaovana tenue de combat miaraka amin'ny basy miaraka amin'ny baton miaraka amin'ny galona mipiasa moa kely fa mbola ho avy ny maraina vaovao ny foaza ny mpiasa malagasy eto Madagasikara ametraka an'izany hoe rariny sy hitsiny
marina eto amin'ity tany sy firenena ary ny mpiasa malagasy tompokoa de gaga arkive ary tezitra mahita ny zavatra niseho tamin'ny androany fa zay mpitarika moa mahay mitarika de anjaranay a ny fehan'izay a fahatezeram-piasa malagasy zay de hoe eto ny farany eto amin'ny pavea le pavea de alefa mody zany ny mpiasa mody ampitonina mieritreritra mandinika tsara fa anentana zany izay a rapid tsara zany de fa anentana hoe andao hivotrana antsika mipira syndicanareo afahatsika manala an'izao a jadona sy ery famoretana mahazo any mpiasa malagasy raha ny temy manay androany aloha zany de hoe veriasina ny karama sy ny fanaramana eto Madagasikara ny anankiray koa ampiaro ny convention internationale sy ny lalàna feniasa aoka zay ny asa fanambefozana reo zany ny tema nentin'ny fisemarea nakalaza ny volavolaname ampiandroany convention 98 zao a de tena milaza mazava zany hoe zo syndicaly zany hitatsika nareo mpanao gazety mahita voaja ve zay noajainy fanjakana ve zay nefa efa nakataova fanjakana itsika raha teo koa de membre amin'ny OIT zany hoe zany na de fahalalana iteny na aneo hevitra sy anao ny asa syndikaly raha voatoitolona inona moa ny azonao atao tsisy azo atao ane raha ataotsika hoe tokony partenaires sociaux zany a ny syndicat sy ny fanjakana ary ny mpampiasa tsy zay zava-misy fa raisina fahavalo raisina ho adversaire indray le syndicat nefa ny mpiasa tompoka no hery mpamokarana entina hampandrosoana ty firenena ty raha tsy avela manao hevitra ny syndicat tsy avela miteny inona moa ny zavatra fantatra fitondrana ny mpiasa neny any fotony mahafantatra zavatra mahatsara azy mahafantatra zavatra tokony ho ataon'ny fanjakana hampandrosoana le firenena de zay inona iza aiza tsy mitaraina sy tsy tena hoe mikaikaiky am'izao fotoana zao ny amy zava-misy ka ho anareo syndicat moa zany syndicaliste reny ny zava-misy de mba mifo azy mba masai aza de fatorana lava ka zay mpiasa-panjakana zay teknisianna zay zao miara marary eto daholo sika miara mifafankio miara misedra ntserany aina eto daholo tsika am'izao fotoana zao eritrereto hoe ray andro monja ao anatiny 520 no mba homeny lalàna eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny mpiasa mba hampiasa ny zony sy ny fahafahany de reny nataon'le fitondram-panjakana azy de mba mifoaza mitsangana aza mba mametraka lava hoe de any mpanao politika ny fandaminana zava-misy fa tsisy idirana io izay ene kely ka le volandraiky le paraty lay inona moa ty raisinisam-bolany ty lasa very tampoka fa mba tena mba asivy le izy firaitsakina le izy fa raha ionona amina ororo sy tahotra lava zao araky ny tenin'ny général Désiré Makavelo de isafidy no potehana lava sy ambakaina lava sy ampahoriana sy ampahatraina lava eto zany ianareo izay moa efa mifosy mitsangana ary mijoro manao ny ezaka rehetrarehetra ary zany no mahatonga anay ny aminy hoe tsy mety tsony ary tsy ampy ny fanio-kevitra eto amin'ity micro ty fandao handray anjara feno anatin'le fifidianana ka ho anisa mpifaninana mihitsiny hitondra ny fiam-bahoaka marina fa efa manao ny asan'ny solombavam-bahoaka zay eto amin'ity micro ty anatin'ny fandarana tompoko milaza amin'ny mararatsika mitondra ny fitarainantsika mitondra ny hafatsika rehetrarehetra manatsikafina ny zavatra tsy mety ataon'izao fitondrana mampahory vahoaka zao fa tsy ampy zany fa mila fahefana mihitsy ho any amin'ny ateny meram-pirenena mba hahafahana zany manamafy izay efa nijoroana izay ary mba afany ambiansa sy afany endriky ny raharaha rehefa mba homena na ampindrano ny vahoaka n'izany fahefany zany rehefa tonga ny fotoana zay ny antony mahatonga anay de mba any am'izay tandrifinao mpiasa-panjakana zany efa ohatrany reny ny traitement anaovana anao reny fotsiny santionana za tsy hitanisa tsony ny orooro sy mifampijaliana ny teritery atao any amin'ny sehatra asa samy hafa any fa de zay ny aminy hoe mba mifoazinareo hoe mba mitsanganinareo hoe raha fantatrareo fa tsy aradrary ny zava-misy mba hatambaro le herinareo sy ny feo anareo ny intersyndical samy hafa amin'ny teneny aza velom-pitehan'ny olona le firenena mandrosy eran'izao tontolo zao de zao mampanjaka ny fahefan'ny mpiasa izany nampatanjaka amin'ny Brezil
syndicaliste ane no mitondra am Brésil le zany tokony ho tsapany rehetra zany fa manana forsa ny syndicat ny mpiasa rehefa miara mamondrona hery sy feo fa aza manaiky mpiretina lavo zao aza manaiky ho ampiororona lavo zao ka de hiafina ambadiky ny mpiasa-panjakany zay manahirana be ny any araha maso zay raha vao mihetsika de ohatran'izao misy anjara birikinareo amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena fa tsy han'ny mpanao politika irery ihany na ho an'ny mpanao gazety na ho amin'ny vaokatsotra zany rehetrarehetra izany eny ary efa eto akaiky eto am'izao fotoana zao ivonjy zay fotsiny moa fahafantarako azy aloha vonjy mainta rano rehefa mifampiantso zay mirahalahy de vonjy mainta rano fa mino fa vonjy tenin'ny anarany lavalava rehefa avy eo zany miarahaba namana vonjy zay tonga eto izy am'izao fotoana zao ilazalazantsika zava misy any mainta rano lavitra de lavitra ny lalana satria rehefa miresaka tamin'ny vonjy atao ambadika atao 5 andro be zao andalana ary zareo vao tonga raha miala ny mainta rano na miala ny mainta rano maka ty Antananarivo na ty Antananarivo maka ny mainta rano zany de 5 andro andalana zany mafy de mafy zany ny dépense atseran'ny aina eo amin'ny sakafo hoanina sy ny fivezivezena ny sarandalana tsy kotiana itsony de zany rehetrarehetra zany ny antsika ilazana ny aminy hoe mbola misy nefa malagasy pray tandrazana amintsika mijorona de lavitra aza misy azy ao anatin'ny firaisakina miarahaba vonjy miarahaba namana faniry soa faniry ka ataoko hoe faniry soa satria mba soa ihany no zarainao soa ihany koa no nataonao de zay nahafantarana ametrahanainao hoe faniry soa vonjy marina ve le teneniko teny 5 andro andalana aloha misaotranao indrindra mamelahy aloha hiarahaban'ny mpijery miarahaban'ny rehetrarehetra satria ny fiarabanao manokana de no arabaky manokana koa aloha ianao faly am mahita anao satria ela zay miarahabatsika mpijery mpanety télé na eto Antananarivo na any amin'ny faritra indrindraindrindra aminay ao engany mba hahita an'izao satria tsy raha mahita an'izao aminay ao ary koa ho anareo any andafindreka satria mandeha ny internet moa de afaka mifampijerytsika hovaliko ny teninao ary tena hamaly an'lizy milamina satria zao vao mba afaka miakatra eto koa intelo nefa tsy aho zay niakatsy eto ary za fa tsy te himenimeny ny fijalianay koa satria ny fijalianay koa ny fijalia manahaky ny rehetrarehetra itovizana io raha hiteny aho hoe sarodala aminay ihany mba marobe koa ny sarodala kanefa hanamarina an'izay zavatra zay aho tsy no ataon'olo hoe foroporony ane zao raha misy zao ino zava-misy misy telo ny lala mandeha aminay ihany tsara zany mba hoainy olo zay raha zay na ianao miampita ato Majunga de mandeha sambo zay zany mba atao mba moramora kely satria moramora fa ny sambo tsy hisy isan'andro fa mety indraiky mandeha ohatrina le moramora zay indrindra ho avy eo tsika mety indraiky na indroa isam-bola izy misy izy ny sambo zany mandeha rahetsy 5 aly sy rahetsy izy raha mba am'le sambo mba soasoa fa le azy kofiroroko reto zany rahetsy de orafiry roandro izy io roandro ambony rano roandro ambony rano zany ianao zany izy io ka eo amin'ny ataotsika hoe 36 heures eo normal 30 ora dia zany hoe manao zay atongavanao Majunga ianao ray zay raiky faharoa mandeha ato mainty rano lalanao indray mandeha isam-bola izy io koa mety ho misy mandeha vedety raha misy 2 hetsy ny frais miala izy morondava io koa morondava neny misy ranomasina mandeha mainty rano fa ny eto amin'ity lalana mandeha tsy didy ity zany no tena somary manahirana na de ataoko hoe indroa isan-kerinandro aza vao misy tobily ary zay ny tena somary manahirana mandeha eo amin'io mandeha tsy didy zany ianao tonga eo tsy ho teneniko fre fa anjaranao mieritreritra an'izay mety ohatriny ino mety mba moramora iny satria 2 aly mahery kely fa ny eo aminay zany dia 5 aly sy rahetsy eo miala eo Tsiromandidy mandeha mainty rano 5 aly sy rahetsy dia tena henjana io lalana io satria dia niala andro sabotsy maraina zahay tonga tia Antananarivo laka misy maraina amonjy an'in'ilay fiofanana hatao aty Antananarivo mafy ary tena mafy le izy ka nefa zaho zany fa tsy te hiresaka am'izay fa ny olo nitsika malagasy tena mampalahelo ahy na mieritreritra azy hoe mahafantatra an'izay fahoriana zay ve le malagasy
satria de tsy omeko tsiny aloha satria zahay faritsy melaky fahatelo tamina metraka ny ingahy rajoelona eo amin'ny fitondrana ka raha hivolany raha mampalahelo aho sitraponay avao raha zay isaorana ka de hoy izy aho eto mampatsiahy kely tamin'ny androny Andriamatora Valomanana 2008 2009 2010 ny farany ataontsika hoe nialy eto Antananarivo ny 4-4 maraina amin'ny 4 amin'ny 5 amin'ny 9 ariva miditra ny Maintrano tonga tany aminay ny 4L tonga tany aminay ny Mazda tsy mila hoe double pont zany kilometatra moa zany efa 100 kilometra tsy ro mandidy Maintrano de 200 kilometatra tsy ro mandidy Tananarivo izany nandehananay tamin'izany fotoana tamin'ny androny Flora Valomanana zany ary tena isaorana azy be zany fa tsy nisy an'izany hatramin'izay ka hatramin'izao zany ny fahoriana de hoy izy aho hoe na de niakatra eto zao nieritseritsy hoe hilaza fahoriana ve aho sa hilaza ny zava-misy sa hilaza iny marina fa de hanambara aho aloha hoe inona marina moa ny antony akarako eto izay mahatonga an'izay zavatra ny valiko manokana fiarabanao de izao avo miarahaba ny vahoaka de zay vao namaliky fantaninao vonina hamaly ny fantaninao rehetrarehetra misarotompo ya tonga de efa natsidiky vontsy teo moa zany le hoe niaingany sabotsy lakamisy ny tonga taty Antananarivo tamin'ny herinandro zany resahany zany zany tamin'ny herin'ny androany izy zany no nigadina teto Antananarivo ny zoma ilay fiofanana sy fanomezana toromarika avy amin'ny vondrona politika fohy be firaisakina izany teny bypass izay tokoa zany vonjy ny tokyo antanina manana candidat ny vondrona politika firaisakina ao amin'ny district ny Maintrano amin'ny fifidianana solombamboaka tanterana amin'ny 7 ny volana May 4 sy 4 arivo ho avy zao azadino fahadiniko avao izy teo lalana mahitany zao resantsika zao fa tsy lalana asara na lalana androavirana aloha le teo so de misy miteny koa hoe itovizana zany fa rehefa asara tompoko de tena ho raharaha tanteraka ny fiainana iny amin'iny ajany koa ny amin'ny lalana iny manana solombavamboaka ho candidat koa zahay manana candidat ho solombavamboaka moa zany tena fiteny gasy marina zay ny antony akaranay eto Antananarivo Andriamatoa Tsarova Vaillant eto de tena faly tanteraka ary tena naniry tanteraka ela zay nandrina hoe mba hiakatra plateau radio télé zany fa tsy nahazo natao aminay tao zany zay efa natao moa zany tsy navelay boaky zay tokony mbola haboaky tsy naboaky niezaka koa niakatra eto Antananarivo zao vao tafiakatra aminao zay nahatonga ny teny hoe misy efaniry soa satria afaka napiakatra teto amin'ny plateau aloha ianao tena manana izahay ary maro ny olo aminay ihany zany tena naniry hoe mba aboao radio mba hoenonay fa tena niditra tokoa ve nilatsaka tokoa ve Andriamatoa Tsarova Vaillant satria maro ny resaka nandeha tsy helatsaka io tsy manam-bola io tsy manam-panjava moa fivolanana azy fa vola ny fiteny azy amin'ny fiteny ofisialy de azavaiko tenim-bola vola hoy izy tsy manam-bola io olona mahatra io vata ty mbola iresaka ny tena antony zay moa tsika fa hoy zahay hoe efa io ny Andriamatoa Tsarova Vaillant tsy zahay tsy izy manko no ny teny hoe zaho hilatsaky fa le vahoaky mihitsy zany izay mahatsiaro ory mahatsiaro mijaly no ny teny hoe mila anao zahay Andriamatoa Vaillant ndao ianao milatsaky ary saorana bevata any Andriamatoa Tsarova Vaillant aloha hoe nanaiky izy ary tsy hoe nanaiky hoe lafa hilatsaky moa de ndao iatohy aby fa ny vahoaka sasatsasa koa ary mba nizaka nanampy azy hoe zay mba vitanay no menay anao ka ahoana vonina ve anao de vonina izy Andriamatoa Tsarova Vaillant ary raha vonina koa nareo tena hiaraka amiko satria zao ny zava-misy amin'ny Andriamatoa Tsarova Vaillant nindro kely moa mety hiteny sasany fa manino moa izy tsy niakatra tena tsy niakatra izy satria tsy moramora ny fiatrena izany atao hoe hilatsaka solombavamboaka zay ary aminay moa manana atao hoe tanjona zahay defi moa ny tena izy hoe tsy ho toy ny solombavamboaky mahazatsy isan'andro hoe rehefa tonga ny fifidianana vao hoe mahalala hanasa lamba mahalala andeha ary mahalala fahorian'ny vahoaka mijotso eny oy fa rehefa tonga ny fotoana ny teo aloha teo ianao mety mandeha tobily avao tsy mahalala nizaniza am'izao ianao mety mahita fotapotaky fa Andriamatoa Tsarova Vaillant io izy ty moa zany Andriamatoa fanira azafady rindra mino fa mety fitany any aminay ty resaka ataontsika ty fa tsy Antananarivo manokana manao tambazotra sosialy de mahita avy hatrany zany mino koa raha ohatra zany mahatakatra ny radio avy aty Mahajanga sy manodidina de tokony ahazo ihany zany tsika aloha zany makasitraka indrindra ho anareo de fa hoalazaiko moa zay hoe manatena reo YouTube ary nareo namanay to Antananarivo manana longo manahava amin'ny faritsy melaka de teneno mihitsy zay hafatra zay ny zava-misy zany de izao napetraka mihitsy ny ary tena efa ninjehana Andriamatoa Tsarova Vaillant
hatram'izay fa rehefa tafapetraka aloha maha hoe candidat ara-dalàna ofisialy azy efa zava-dehibe zay ary nanomboka teo aloha zany de efa mahalala ny olona hoe tahotra io aminay zany de apetrakinay tsara ny mahatao hoe solombavam-bahoaka satria zaho nanambara amin'ny tao ny firaisan-kina de tsy anisan'ny olona vondrona na vovonana antoko hoe te-hampandany fotsiny fa tena manametraka an'le tena andraikitra mametraka hoe ina marina moa ny atao hoe solombavam-bahoaka miamby azy zao ny any tanàna hoe mba tianay mba ampahafatana raha zay mihitsy ny tena tokony izy andao tsika hiala am'le mahazatsy zay zany tena zava-dehibe tena tiako ampitaina amin'ny piray tanindrazana hoe ndao mba hiala am'le mahazatsy andao hazavaina amin'ny olona atao hoe solombavam-bahoaka fa ny akamaroan'olo tsy mahay fa de ny mahalala hoe zaho anamboatsy ny olo lalana io tonga eo am'le fitoerana le olo tsy hainy zay raha zay fa tsy zay ny tena solombavam-bahoaka ka efa mba nitondra ihany aho ary isaorana ihany koa moa zay araka nyresahana teo hoe ho an'ny lehibe atia nasionaly na mpiofana atsika amin'ny zavatra marobe zay ho anay de fifaliana ho anay zay nandrainy reny ary ho ampitainay amin'izy ireo zany zavatra zany fa ny mampalahelo fotsiny zany de tsy mba mahazo zahay radio eo atoerana hahafahanay miresaka ka na de zany aza tsy mampatahotra anay zany fa ny tena zava-dehibe tsy ny eo atoerana maintirano tapitanàna ihany ane no ifidy fa hatrany ambany vohitsy ka ny any ambany vohitsy koa ary mety tsy maheno radio de hoy zahay hoe tsy de olana aminay na tsy menareo radio zahay fa aleo zahay hanao ny asanay atanteranay fa tsy maintsy apetrakinay ho député Andriamatoa Tsarovavay mainty moa zany firy commune firy fokotany vonjy 70 commune mainty rano 450 ny bureau de vote 330 ny fokotany fa raha miala ato amin'ny fokotany farany ataontsika hoe antsinanana anao mandeha amin'ny farany ary amin'ny avaratra any zay zany de mahita eo amin'ny 200 kilometra eo ny elanelan'izay zavatra zay na 300 eo angamba izy zay ho an'ny mainty rano manokana eo anatrehan'izay atao hoe 330 fokotany zay tokana aloha ny député tsara ho fahafantarantsika an'izay zavatra zay tokana fotsiny député nay amin'io toeran'io meko ihany le satria maro ny te afantatra momba n'io mainty rano io ny amin'ny distrika mainty rano ilaina mihitsy zany ary fanararoatra zany am'izao zay indrindra 5 ny mpifaninana amitsika laharana fahafiry Vaillant laharana fahaefatra Andriamatoa Tsarovavay numéro 4 laharana fahaefatra sady mandefa sary antsika namana faly zany mba zao ny namana hoitany any tanàna izy no Tsarovavay izy no farany tanora indrindra izy no atao hoe anisan'ny nandeha amin'ny fokotany rehetrarehetra io satria za tsy manatsara azy resaka fandriam-pahalemana no vondrona no nanaovana nametrahana azy teo nametrahany olona azy izy no président io vondrona io efa ataoko hoe tsy ao akaiky ny fifidianana vao nilatsaka tsy zay mihitsy ny akoriny fa fataloha efa tamin'ny herintaona 2 taona zany de efa nametraka an'io fandriam-pahalemana io izy ka de zao ho aminay rehefa niarahana ny resaka izy ary isaorana bevata ho an'ireo ray aman-dreny ireo lonaky ireo olo samy hafa foko sy karazana zay tena nyteny mihitsy ny hoe olona tahaka anao afaka mandray sy mihaino zany hoe mandray ny hitahitany any ambany fotsy satria olohany hoe olo mpiarakandro zany hoe olo raha resaka omby ny resahanao hainy zany matomana omby mahay resaka fambolea koa zay dika le mpiarakandro zay le mpiarakandro zany zay ino dikan'izay tsy haiko zay moa zany mpiarakandro mpiambiomby zany hoe izy koa raha resaka fianarana koa ny resahana mba tsy mahamenatra koa zay manko matetika resahana olona tsy ampy fahalalana aminareo hoe olo ohatran'izao aminareo manana io ka raha fa manabaka plus ianao mahalala an'izany ina moa ny olona za tsy teherery am'zany akory fa te hiteny mihitsy hoe raha ny ambany no ilanao manana an'izany tsika raha ny ambony no tadiavinao ampy an'izany koa tsika ary zahay tao amin'ny stafy de nametraka tsara mihitsy ny raha tamin'ny safidy azy hoe izahay raha misafidy anao tsy mila ianao mandray ny teninay fa zahay koa mandray ny teninao tadidio tsara nefa fa na ny olona miaraka amin'ny ao ane tsy misy olona hoe manakaikaiky azy na nyle namany zay manko matetika ny politika am'izao izy ny tena namana ihany na namako efa mpiaraka amiko aleo inona tokony atao aminay zao zao place zao izao tenanay zao dia tsara mahafantatra fa vice président ny firaisan-kina mainty rano na ny président namana miaraka aminay na ny conseiller miaraka aminay ao satria nisy anatoko rehetrarehetra ao aloha zany de nitambatra ho firaisan-kina iray tsisy niditra ho ao anatin'izany atao hoe tsy maintsy miditra ao anaty haka place zahay
fa nitanjona anay me andriamatoa tsarova de zao hametraka anao zahay ny olona de mijery atsika tsy vitany mijery anao fa mijery anay ao anatinao miaraka aminao ary sorana aloha zany fa ataoko hoe ny olona hapetraka ao suppléant raha tena hoe tsy olona hoe napetrapetraka avao fa tena hoe olona tena afaka tsara sady afaka hitondra olona zay zany tena zava-misy ka dia hoy za mipetraka amin'ny resaka amitsika namana any amin'ny faritra rehetra zay mety ho maheno an'izao ho anay ho an'ny firaisakina ho an'ny faritry melaky zay tokana ihany moa izy io de zahay mahita rano ihany no manana zahay de niteny an'izao hoe rehefa mba tsy ho lany ihany aza mandany fotoana ary aza mandany volany firaisakina de miarana anaiky aloha zany faritra ao faritry melaky zay misy 10 moa district ao tsara ihany mahata zay izahay ihany no firaisakinao ary mino fa aorinan'izao zao de tena hiambina anay ary tena hijery tsara ny mpanaraka ny fandarana hoe ha tena manantena izahay tena manantena tsy amin'ny halatra tsara aloha zany manambaran'izay tsy amin'ny halatra no ametrahanay any andriamatoa tsarova ihany fa misorana lehibe mbola aveloka eto ilay fivoriana ilay fiofanana nataotsika tamin'ny zoma napahafantatra anay zavatra maro ny lalàna any atao hoe fifidianana mialoha mandritra ny fifidianana ary aorinany fifidianana tena zava-dehibe iny ary hery ho anay iny eto moa nisy fotoana teto naheno hoe ny any faritry any atsimo andrefa atoliara moa zany de mitsangana ny RMDM hakarazana hoe inona izy iny balizy angamba sa hanao iny izy am'le hanoana kandida iny ho anay koa zany de hametraka koa zahay hoe raha manoloana ny lalàna satria ny olona nampiofanatsika ane olona tompony lalàna ary olona tao anatiny tao hoe tsy mampatahotra zany ary mety efa navoaka nareo momba zany hoe io lailaina ka inona koa ny atahoranay am'zay tsy mahavozo am'zany zahay vonona zay hanatanteraka zavatra rehetra zay nampanaovina anay ary zay mihitsy nahatongavanay to ary zaho izay mahatonga ny teny teo hoe teo aloha teo hoe tsy te hitaraina aminareo tsony zay hoe zahay ao hoe maty zahay lafa maty mijoroa de mitsangana anao de zay mihitsy nefa mitsangana zahay zao ary hanao azy zahay zao andeso ny fanontanianao fa mamaly ekare zava-dehibe satria nisy fitokisan'ny ray aman-dreny zany na ahafahana nametraka ny kandida amin'ny firaisakina na zany na zany vonjy ny ray aman-dreny olobe lolohavina tapony loha ary zavatra mahafinaritra amin'ny Andriamatoa Tsarova va ya tsy oatra tsy sarotiny izy na tsony va ya tsy raha mampanino azy na hoe zany hoe mba sy monsieur tsy manao monsieur zany hoe le mifangaroharo zay ne le tena solombavam-bahoaky le vavako le vavany rakoto vavany rasoa ro andesinao solombavam-bahoaky fa na ny ray aman-dreny resaka ray aman-dreny zany ane ray aman-dreny fotsibe ray aman-dreny atao hoe lonaky zany moa zany any moa tsy isam-panjaka tsara aloha mampafantatry ny raha zay fa ny atao hoe lonaky zany olobe isam-pianakavia eo amin'ny fokotany eo amina tena atao hoe sectera vitsivitsy eo mapetraky mihitsy ny tena lonaky ary tena marina zany miteny zany ny aby miforitra ireo olobe reo ane no niantso azy amanjatonjato ny lonaky izay ny resaky sy niantso an'Andriamatoa Vaillant ianao no hainay izahay kosa de hanome valobabena azy ireo ary manaja azy ireo tanteraka hoe na ny fampiresahana ary tsy zavatra tsy vita ny fampiresahana raha tena vonoka hiaraka ny olona tsy miaraka no tsy mifampiresaka fa raha olona mbola vonona hiaraka de mifampiresaka nyresaka taminay izy nyresaka taminy koa zahay izao ny zava-misy ary de ahoana ny tena tokony zava-misy ary nampafantaranay mialoha hoe fantatry nareo moa ny tena atao hoe député solombavam-bahoaky sao de nareo mieritreritra hoe zahay solombavam-bahoaky ato mba te hana koa zahay mba mo vilany zahay ireo raha vilany ireo raha iaby zarazara koveta zarazara ireo tsy zao ny atao hoe fampandrosoana ary tsy zao ny atao fandrosoana matoa iha omeko koveta tsy mahavoavily koveta fa raha olo mahavoavidy koveta tonga de nte za moa tsy mila an'io omeny koveta raiky na 25 000 iha bakeo iha sahira am'izay bakeo na rano sasanao aminy ary tsy misy eto moa zany te mampalelo eto tonga de tsaroako hoe soa ihany koa fa tsy nisy an'le telety aminay ihany satria hojerianao amin'iny moa raha io jiro tapaky rano tsy misy tapaky satria tapaky ny jiro tapaky ny rano ino atao ino ma jiro de hoe nony amin'ny alina hoe insécurité zany tsy fandrepalema de alefa amin'ny aliky zay sisa mba mety misy fa tapaka amin'ny telo ora maraina ny aty zany mba mety hoe mandeha de tapaka de miandry ianao fa tsira mbo tsy maintsy hipody io fa any aminay ihany zany de mandeha amin'ny 9 ora hariva na 7 ora hariva tapaka amin'ny tsy haiko izy am'izao na misy zany hoe journée ny tontolo andro tsisy jiro fa misy fotoana zany asiana ihany de misy fotoana tena zao le izy
misy fotoana de hitanao tapaka ao anatin'ny herinandro tapabolana misy fotoana zany mba kely mandeha de mandeha amy 7 tapaka amy 12 de mandeha koa amin'ny 4 mba hiasan'ny mpiasa na amy 10 mihitsy koa fa mandeha de misy fotoana de ny amin'ny haliky zany a de mandeha koa izy zany ataontsika hoe amin'ny 7 haliky hatramin'ny 3 maraina tahatakan'izany fandehanana i mainty rano nefa ifaritry melaka iny a raha tantara de anisan'ny manana an'le orinasa lehibe manao fitrandrana ny resaka arenakibony tany eo amin'ny tontolon'ny grande mine moa zany fa lay resaka solika no tiako tenenina am'izay tsy lavitra ihany ko faritry melaka lay nahazon'ny fanjakana vola be tamin'ny teteza mita atao soalala tao tsy lavitra ho a misy an'izany a na de hoe aty mifaritry boeny aza tiako tenenina am'izany rehetrarehetra zany a tsy mitondra tombono anareo mihitsy zany rehetrarehetra any veva iao vonjy samy ve koa nareo am'rahalahy samy ve samy vonona fa tsy samy ve araka fiten'ny olona aloha tsara ya eny tompoko za teo moa rehefa miresaka misy any rendray mety hadiny tsy hoe hadiny rendray fa entipo entika fanapo koa de ohatra zay tsy mainty rano ihany na de hoe miresaka ny mainty rano tsika mba resako ihany reo distrika namanareo izany mora feny be zany ane raha mandeha hany ianao tompoko raha tsy mahazaka rano mandeha amin'ny miandroandrony eny anaovan'ny olona malota ambony eny de aza mandeha mora feny be jiro tsy misy ao ane rano tsy misy ao tapaka ane nenay mety ataontsika hoe mba mandeha haliky mba mety mandeha tehetsika ratiraty eo fa de zany mampalahelo de hoe za hoe horesako ihany nareo na de atao hoe tsy tokony horesako azy satria ho an'ny périphérie ho an'ny circonscription ny mainty rano resahanay zay zany aloha ny zavatra misy mampalahelo tena malahelo aho raha vominapodinao za moa tsy de hiteny an'le alahelo nefa rahapolinao ndraiky le resaka momba ny soalala tsy lavitra anay marina eo 4 millions de dollars no nomena tam'izay andeha ataontsika hono 100 millions de dollars eny tompoko na ataoko aza hoe fanjava ariary zato ane tsy napetraky tamin'io faritsy io e ary mananjo am'izany mihitsy ny ary tena maro satria raha misy commune roa na distrika roa misy raha de afaka ifabizarana hoe mba moanay ny zao isanjato fa tsy misy ao amin'iny faritra iny nefa ao de zay no marako an'izay hoe zahay mbo mifily an'le olo manapotika anay dia izao koa ny zava-misy any madahoalina izay koa mariky aminay ao zay misy fanakaiko avao koa moa na ho an'ny mena be mifakarikitsy ao tsy hitako hoe inona zany no resako eto mivolana zay mitena zao io no mampandroso anay tsy raha mandroso zahay eo ary tena mbo tsy mandroso mitovy amin'ny faritsy aby koa moa zany fa tsy eo avao ro volaniko hoe tsy mandroso fa tena tsy misy fandroso ary tsisy fanantena ary tsisy azo anto ao anatin'izay raha misy zay zay zany tsara tahaka resako ihany zay mba ho fantatry ny vahoaka ny fanantenana moa zany ambony de ambony tokoa ho an'ny firaisankina ny amin'ny distrika mainty rano ho anisan'ireo hotafiditra eny amin'ny lapany antenimera tsy mba zaza zany io moa zany miankina ny vahoaka any etoerana fa ianareo de manao ny fanentanana rehefa niasa ho an'izany distrika izany ary ny ray aman-dreny lehibe taty amin'ny foibe ihany koa de anisany nametraka fitokisana anareo zany ho amin'igny iatsarova vaillant no ho anisan'ny candidat anisan'izany président Ravalomanana président Cité ny président Rivrakotovao sy ny rehetrarehetra zany zay nametraka n'izay fitokisana izay maraparantsika ny afatra zany avy aminao ho an'ny vahoaka mainty rano na ho an'ny avy any faritry melaka kanefa afaka mizara zany zay mety hoe vaovao ambaranao eto zao ho an'ireo avana matsakay zany toerana any zany rehefa miresaka faritry melaka tsika ambato mainty mora femy be salampy mainty rano izy mondray antsalova dahoara misaotra indrindra ary tsy adiniko velively ireo aty amin'ny vovonana nasionaly tena nanome natoky anay aloha voalohany indrindra zay firaisakina tao an-tanàna tao mainty rano ary natoky ihany koa any Andriamatoa Vaillant Tsarova misaotra Andriamatoa Ravalomanana zay président miaraka amin'ny co-président miaraka amin'ny Andriamatoa Steny de ianareo namana izay miaraka amin'ny ao moa ao ry monsieur Rivrakotovao amin'ny HVM ao monsieur Brunel ao monsieur Tsaratafina avy amin'ny Tsaratafina zay any monsieur Parain Auguste tena isaorana anareo mijery anay mijotra anareo vonona hiaraka aminay fa izay kosa de tena vonona ny atsika namana faniry tsy ny olona no tadiavitsika eto raha ny olona satria ny olona ane no nametraka ny Vaillant efa nametraka azy hoe ianao no anay fa tsy zahay zao no andeha hivily olo ino hividy zany
ya ivily hoy zahay ividy olo tsy zahay zao no handeha ataotsika hoe hamitapitaky na hoe andao avianareo zao hanareo longonay rango zay nareo zany tsy ny hainay androany longonay nareo fa ny olo fa ananatsika ary ny akarako aty zao de hoe inona ny zavatra azonareo azo nay andisy any ary sorana bevata moa zany fa hoe handay ny materiely araka ny fampiresahana sy ny fanampiana azo omena andesinay zay kosa aloha tsy hiteny hoe zao no ho avy any satria hitanao moa raha politika izy tika fa ny zavatra misy fotsiny de zao na le huit zahay miala dikan'izay na de avion zahay tonga any de tonga any zahay ary sy miara manatrika ny atao hoe ouverture miaraka eo tsy maintsy manaraka ny toromarika aloha ianareo rehetra any ho an'izay fa miheno youtube se azy alefanay koa moa zay ny zavatra zay manaraha toromarika atsika tsy hisika ny avian'ny fanafitohinana fa de zao matoky ny lehibe tsika de ny aty amin'ny vovonana nasionaly zany ary izy koa matoky zay le mifampatoky mako ny zava-dehibe zay ka de matoky aho ary matoky koa ny vahoaka ny maitirano zany fa amin'ny fanohanana amin'ny mesetsarovavaya dia mino afa tsy ho diso safidy ianareo aty amin'ny vovonana ka de isorana anareo zay ya eny ary mety efa hoe mitady farana ve zany resaky vonjy zany satria dia mandroso de mandroso ny fotoana fanay zany naty zany aza ialy eto anareo hiarika amin'ny fampelezan-kevitra hiarika amin'ny fifidianana mino isika eto ateorana sy any ampitan-dranomasina manaraka n'ity fandarana ity fa rehefa miverina eto zao ny vonjy zay le de fingeza be de efa solombavambaoka zany ny eritreretantsika ny tsarovavay ao zany ao anatin'izay vovonana volana politika firaisakina zay de tsara mandroso tsara miverina raha lahy ary everina ihany koa fa ho tsara ny vokatra de maniry anareo tena ao anatin'izay hoe hady ho an'ny tanindrazana sy ny fahamarinana zay zany ary miaraka amin'ny vahoaka zay efa mifosy sy mijoro am'izao fotoana zao mba ahavita be de eto ary zay tena afatrafatra farany zay hoentiny vonjy zany ho an'ny mpijery atsika rehetra mihitsy koa satria izy ty ny ady ombonany feno firaisakina manirina Madagasikara makasitraka indrindra am'izay teny famaranana omena ho ahy zay za moa sady hanome teny famaranana ho annay maitirano sy ho an'ny tanindrazana satria araka ny teninao hoe firaisakina ombonana tya tolona iombonana tya ho an'ny mpiray-tanindrazana ho an'ny Madagasikara satria Madagasikara any malagasy ho atsika maitirano zava-dehibe ny fahaisantsika mifidy kanefa tsy ho fotoana ny filazanana zany zao ka de hoy izy aho mitaona atsika ho tonga amin'ny andro ny fifidianana miantso atsika satria eo no hanambaranao ny maha olombanona anao ny olo-pirenena de hoe olo-pirenena vanona mahalala ny tantara-pireneny ary mandray njara ho amin'ny raharaha-pireneny zay ny atsoko atsika hoe azadiny ny fifidianana fa tena atao hoe aina io ary tena hoe hery sy fanahy ho an'ny olombanona ny mandray anjara tsy ny hoe samy ratsy aby nareo na samy ratsy tongava avao iha mifily jobony tenenao samy ratsy de apetrao safidinao samy ratsy nareo samy tsy tiako de ho hita hoe maro ny vato fotsy ohatra na vato maty efa zava-dehibe zany tongava avao ianao am'izay fotoana zay zay no hitaomako atsika na any faritry melaky na omana distrika maitirano na any amy distrika hafa zany tongava atsika mandray andraikitra misafidy ho an'ny maitirano zay hafatra zay ho an'ny Madagasikara ray manontolo aizina manarona ny firenena aispito manarona ny tany tena mampalahelo ny zava-misy ary tsy vitany atao hoe toratorapo ny firesahana n'zany zavatra zany fa ny ataoko hoe fijoroanao ny fitenenanao fandraisanao andraikitra de fa zava-dehibe ho an'ny firenena zany mety hivavaka ianao zay efa mivavaka ho an'ity firenena ty eny tsara zany fa nataotsika hoe efa araka ny teninao hoe rehefa tonga eto amin'ny plateau manaraka andriamoto vonjy de fa lany andriamoto tsarova mbola apetraka amin'Andriamanitra zany satria tsika mako manakina ny fiainana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay atao fa ny zavatra misy kosa tsy matahotra zay raha ataotsika hoe aranofo hatreo ao ny mety hangalatra zahay fa vonona koa zahay niambina n'zany zavatra zany ao ny mety ampiasa vola be zahay koa mba fa vonona koa zahay mizay mba kely anananay fa ny an'Andriamanitra mako no mandahatra sy mandidy ka de hoy izy aho hoe
andaotsika hitsangana piraitan-drazana fotoana zao izay mba hanananao ambarao io tsy milaza hoe satria zaho ane tsy ampy fahalalana satria zaho ane tsy ampy vola ny teninao ny asanao ane no tena andrasana aminao fa tsy zay vola nananao any tsy mahavita ny Madagasikara zany na fokotany ray tsy mahavitany zany ny volanao fa ny tena zava-dehibe de ny fahamarinana ho ainao ka dia vavaka ho an'ity firenena ty aho zay zany tena zava-dehibe mba hialana amin'ny fangirifiriana sy ny fahoriana sy ny fampijaliana ary zaho matoky fa io tolona zay ataotsika io de handresy ary rehefa mandresy io ary tena mandresy tanteraka an'lay ataotsika hoe ady ombonana de ny faharatsiana sy ny halatra sy ny famingavingana maro samihafa ataony ny olombelona ihany eny manao azy ka io le asa ratsy asany fanahy maizina marobe manjaka eto amin'ny firenena io de ho potika tsy ho ela amin'ny alalan'izao tolona fanoizana ny tolona zao makasitraka tompolahy makatela tombavy de misaotra ny vonjy mainty ranosika zay niaraka tamitsika tam'ty fandaharan'ity ary mirary soa ho azy ireo ihany ko satria tsy mory zany mbola ndeha hitododoa mainty rano zany hikatsaka ny fanavotana ny firenena de mirary fahombiazana ho an'ny rahalahy honorable ihany ko zany tsarova vaillant zay anisan'ny mpiara-miazakazaka aminay ao anatin'izao tolona izao ho tafita so ataovy ny fampahafantaratsika ny kandida sy ny firaisakena ho atsika zay zanaka zany faritra distrika mainty rano zany na aty atao Antananarivo misy atsika na ny Tomasina na Mahajanga na aiza mare am'izao fandarana zao ianareo ka misy fianakaviana de efa zava-dehibe ho amin'ny fandraisana anjara ny tolona ifanampianao am'ireo rahalahintsika zany ny mifampita ny afatra sy ny vaovao maro samihafa am'ireo fianakaviana piraitan-drazana amitsika any antoerana zany amarana fandarantsika fa mialohany tena hamaranako ny fandarana zany de misy video miseso alefa eto ny video voalohany moa zany dia sary mirakitra ny zavanisy tetsy Ankatso io maraina io zany mba ahitantsika zany amin'ny hoe inona no trangan-javatra nyseho teo amin'ny fifanatrehan'ny mpitandro filaminana sy ireo mpianatra ny tahaky ny zony zany de nisy zany zay fifandomana izay zany ary fanaparitahana ihany ko aorinan'zay orona tsara alefatsika zay no comment zay tsy resaka nininina mihitsy dia isy lay fanio-kevitra général Désiré Ramakavelo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy mba hiala ao anatin'ny ororo sy ny tahotra zany ary sa hialika n'ty fifidianany ity amin'ny vanim-potoana hanatanterahana zany ary ny amiaranantsika azy de ny afatra avy any amin'ny birao politika ny antokotiko Madagasikara zay fanio-kevitra entiny Rakotondrina Jean-Claude Roger na coordonnateur national ny antoko zany miantso ny mpikatroko ny antokotiko Madagasikara rehetra mba hanohana tsy misy fepetra ny kandida zay atolotra ny firaisakina any amin'ny faritra distrika commune ny fokotany ny ratsany tanora sy ny vehivavy zany no afatra lehibe avy amin'ny coordonnateur national na birao politika ny antokotiko Madagasikara de raha pitsondray ary ny fandarantsika ireo rehetra no handeha hisesy mifarana ny fandarana ao arinan'izay fa de makasitraka atsika rehetrarehetra nanaraka ity fandaran'ity avy atrany de ny zava-misy ary teny Ankatso teny no arotsaky ny namana teknisianina araky ny nandaharako azy tamin'ny fanazavana teo de veloma ary fa tsy mbola veloma aloha ho an'ny tena hoe générique fin zany ty fa mbola isy orono tsara hoy de isika zany zay mijery fahita lavitra mivatana isika zay mijery amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube mahita an'izay ianareo kosa miaino amin'ny alalan'ny radio zany dia manaraka fotsiny ny ambiance samihafa eny fa misy sonore samihafa moa zany mandeha eny ary ndao avy hatrany
fa ity firenena ty raha oarina ny repoblika voalohany sy ny repoblika fahaefatra tsy mbola latsaka ambanaotra zao Madagasikara. Io fifidianana io a no ahafahanao manova na mijanona am'izao. Tianao io fa Madagasikara de fatary fa ao anatin'ny fijaliana sorositra ohatra ianao am'izao fotoana zao aza misafidy an'izany tsony. Raha safidinao a ny mbola hijaly de safidinao zay zavatra. Tsisy hifanomezitra iny rehefa lasa mihitsy safidy. Tambazana akory ianao hoe amena vola amena koveta amena so amena zao de iny fa hoe tsy mampaninina nampoly itoy de mitona manaraka indray mifijaliako. Fa tena mitondra ny feon'ny vahoaka ve hitondra ny feon'ny vahoaka ve reo olona ilatsaka solombavam-bahoaka reo sady olona anangatanana fotsiny ary anaiky lembenina arak'izay bakomidina. Manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka zay tanterahana amin'ny fahasivambiroapolo ny volana me ho avy zao a dia ny antokony tiako Madagasikara zay anisan'ny antoko mandrafitra ny vovonana firaisakiny dia manao an'izao fanambarana sy fanamariana zao a taoriny ny fampidiniana sy ny fanazavana teo amin'ireo andraikitra tompona andraikitra ny distima ao atao anatin'ny Antananarivo sy ny manodidina. Koa ny fanapakevitra ny raisina dia nanamarika fa ny rafitry ny antoko tiako Madagasikara eo anivon'ny distrika dia manohana tsy misy fepetra ny candidat zay narotsaky ny firaisankina amin'ny fomba ofisialy ka nankatoaviny teo anivon'ny CENI sy ny ACC zay mbola moka ny didy ho fanampariana an'izay candidat zay. De zay toromarika zay nomena andray tompona andraikitra isaky ny distrika zay tonga nanatrika ny fivoriana teto Androany dia ny toromarika mikasika an'izay hoe tsy manohana afa-tsy ny candidat zay mirotsaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina ihany.